Raha ohatra ka feno fifaliana ilay mpanangana dia tsisy antony tokony motomotoran'izay natsangana. Halleloja! Zany hoe tsika zany mila feno fifaliantsika amin'ny fotoana rehetra. Fifoazantsika tokony fifaliana satria ny fifoazany Adama dia tsy maintsy naneho ny endrik'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ny toetra n'ilay nanangana azy ny tanteraka tao aminy tamin'ny fony vao nihiratra ny masina. Dia tahaka an'izany koa tsika tsiraray avy. Ny toetra n'izay nanangana anao no tokony ekenao tanteraka aminao androany. Amen. Fifaliana, fiainana, fiadanam-po, faharetana. Halleloja, fahononana tena, izany rehetra izany. Dia tsika hivonona sahady ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay horenesintsika rehefa avy eo. Andriamanitra dia tena tia miteny satria Andriamanitra dia maika sady tia hitanao eo aminy any amin'ny mandrakizay any. Andriamanitra dia tena manana fo tsy arak'ilay eritreretintsika akory hoe tahaka an'izao ny fon'Andriamanitra. Izay mahatonga anazy miteny hoe ny fihevitra sy tsy fihevitrareo. Misy zavatra tsy voatery takatritsika amin'Andriamanitra, fa tsy isika takatra ny zavatra rehetra ny tena tombony, fa izay atolotra antsika tsiraray avy. Ditanao tahaka an'ilay nomena talenta anankiray, dia tenanao hoe inona tena nandrasan'Andriamanitra indrindra. Hoe nameko anankiray ary ve izy dia mbola mahatoko foana hatramin'ny farany. Tsika tsiraray avy dia tokony tahaka an'izany. Aza miandry ny anana mibetsaka fa afaka no aneho toetra feno fahatokiana n'Andriamanitra. Fa amin'izay rehetra anananao androany dia tenenao izy tia Jesosy mahatoky satria mahatoky ianao nanangana. Ataontsika hivavaka androany raha sitraka ao. Jesosy ampisaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, ny amin'ny fahatsaranao sy ny fanangananao, ny amin'ny famindramponao isan'andro isan'andro. Misaotra Jesosy ny amin'ny tombon'andronay indray satria matoa velonay na Jesosy. Teno ianao Jesosy, eny ianao. No anton'izany rehetrarehetra izany. Mankasitraka Tompo fa manana fanantenana ny amin'ny fiainam-pananay ianao mahatonga mbola velona izahay. Ary tonga eto izay Andriamanitra androany anaiky indray ny hanome anao, anaiky indray ny hanolotra ho anao, anaiky indray Andriamanitra ny obabonao mihoatra noho ny omaly Jesosy. Mamelahany Andriamanitra ny amin'ny fiteninay indraindray, ny amin'ny toetra ny fonay indraindray mbola mila mianatra be dia be ny izay Jesosy ny amin'izany toe-po ankasitrahanao zany. Le izy tsy hoe anatin'ny saina manaiky fa le izy anatin'ny fo voafora tsara mihitsiny satria ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe ato am-poko ny iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao intsony. Dia androany Andriamanitra ao am-ponay Jesosy, ato am-ponay Andriamanitra no haninkenay, no hankatoavanay an'izany fitondranao, an'izany fitarianao, an'izany fampianaranao izany Andriamanitra mba tsy hanotanay aminao intsony, mba tsy hanaovanay zavatra mihoatra na zavatra mety mifanohatra amin'izay rehetra efa voasoratra sy sitraponao Andriamanitra. Mankasitraka Jesosy, tena tsara ianao, tsy misy nitahaka anao. Raisinay Tompo hoe tena tombo ngeza be amin'ny fiainana indray, izany hoe mbola mahatratra ny 31 décembre 2022 zany zahay Andriamanitra. Tsy hoe kisendrasendra zany Jesosy, fa fantatray fa misy Andriamanitra aho, misy anao aho nanohana, tsy voatery hitanay maso ny tananao Andriamanitra. Fa ny zavatra azo ny antoka dia izao zay miasa amin'ny finoana. Ary ny finoana ianao Andriamanitra no mahatonga anay mbola afaka mijoro androany satria ny Andriamanitra tsy voatery anao zavatra hita maso fô afaka maneho fa tena tianay sy manohana anay. Matoa zay manana fahasalamana tahaka an'izao mbola afaka mijoro Andriamanitra. Jesosy raha ny momba anay manokana, raha ny lasa anay manokana Andriamanitra efa tsy tokony teto tsony izahay. Fa noho ny famindramponao sy ny fahatsaranao Jesosy dia ino izay Andriamanitra afaka mideranao amin'izay fofonay napetraka ao amin'ny oronay Andriamanitra, amin'izay fiasan'ny fany masina tianao ampiasana anay tsiraray avy dia indro izay Jesosy manaiky indray no ampiasainao aniditsidiny amin'ny fiainanay ny fany masina, hitondra anay any amin'ny zava-baovao ny fany masina satria ny fanenao masina Andriamanitra dia tia maneho ny fahalebiazanao amin'ny fampiasana anay tsiraray avy Andriamanitra. Dia androany dia manaiky indray izahay Jesosy Kristy no entinao amin'ny sitraponao, manaiky indray izay Jesosy miondrika izahay, manaiky ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao zahay Jesosy. Ampanikeo an Jesosy ny fonao androany mialoha ny tenenan'Andriamanitra dia ataontsika anao sady hosanao ao izany dingan'izany hoe na mbola tsy renao akory ary ny zavatra tian'Andriamanitra tenenina dia ny ao amin'ny fonao efa manaiky sady ny fitenenan'Andriamanitra. Tenenao Tompo hoe tia androany ankatohanao sady isanjato Andriamanitra. Anaiky ny teninao anaiky ny fitondranao
anaky ny fitarianao anaky ny fampianaranao satria zany ny antsoina ho anahy Jesosy, zay ny nanangananao anahy Jesosy. Tsy maninona Jesosy zavatra mitranga amin'ny fiainako, fa ny zavatra azoko antoka dia zao, rehefa miray sambo amiko ianao, rehefa ao amin'ny foko ianao, rehefa ianao no mitantana dia mety ny zavatra rehetra Jesosy. Aleloia, ho anao mpanjakako masina sady mandrakizay. Misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Ataontsika itehaka ho an'i Jesosy. Dia afamafy ianao an'i Jesosy androany. Dia ampahiry ianao amin'ity fotoan'ity hoe Andriamanitra miandry zavatra any amin'ny fontsika tsirairay avy. Aoko tsika tsy homaimaika na hoentanentan'ny zavatra mety mahamaika atsika, satria eritrereto hoe miditra mibirao an'ny olona tena manana maizy azy ianao. Raha nampanantsony ianao dia tsy hoe nampanantsony ianao dia ianao no tonga dia ametraka ny zavatra tianao rehetra. Amen. Satria aza adino fa ny Jaona 5:11 dia milaza hoe tsy anareo no nifidy ahy fa zaho no nifidy anareo izy Jesosy. Ka raha nifidy anao izy dia dikan'izany izy manana ny programa tsara indrindra ho anao. Andehantsika tsy ametraka akory hoe Tompo ty zavatra ty mba angatahako satria mifarana ny taona. Andehantsika ianao ny adidintsika tsirairay avy, ny andraikitsika tsirairay avy. Ny fanadiovana ny fontsika dia tena marina, tsy mila hoe mivavaka ianao hoe Tompo diovy ny foko dia madio ny foko. Fa Andriamanitra tsy voatery guidentsika tsirairay avy amin'ny zavatra afaka ataony. Fa hainy ny zavatra rehetra, fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra ho ianao dia ny faneky ianao hoe dioviko ny foko. Tsika ny andrasana. Satria Jesosy teo ambony fijaliana dia efa niteny hoe vita ny zavatra rehetra. Tsika ny andrasana. Za ny andrasana. Ianao ny andrasana androany. Anokatra ny fonao an Jesosy. Andeha vakentsika salamo fa 3:100 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaeniny. Ten'Andriamanitra efa renao efa arinoko amin'ny anaran'i Jesosy fa efa iainanao ty ten'Andriamanitra ty. Fa zao ny fisaorana tena andrasan'Andriamanitra satria fotoam-pisaorana androany dia tsy fisaorana misafosafo, tsy fisaorana mahazatra, fa fisaorana lalina. Arakaraky ny alalan'ny fisaoranao, ny idirany ny alaliny zany teninao zany any am-pon'Andriamanitra. Zay le ambara hoe ny lalina miantso ny lalina, ny profondeur miantso ny profondeur. Aleloia. Misy zavatra namboarin'Andriamanitra ao anatinao, navelan'Andriamanitra mitranga nandritra ny 2022 anao, fa zao ireny dia namboarana ny fontsika mba ahafahantsika maneho fisaorana lalina be amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mialohan'ny amakitsika ny ten'Andriamanitra io tena manasanao mihitsy aoka tsy pli vava na fahazarana no anambaranao an'izany fisaorana zany, fa ataovy an'ilay lalina any anaty. Tsy maninona tsy voatery miaraka amin'ny fomba fitenenako azy ny amakinao azy eny ambony eny, fa ataovy ilay ao anatin'ny fonao mihitsy hoe Jesosy misaotra anao satria zany mihitsy Jesosy ny fiainako. Tsy hoe satria soratan'i Davida io dia vakiako, fa tsapako hoe fiainako koa zany ambarana io zany Jesosy. Amen. Rahantsika mamaky zany ampitiavana, ampifaliana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe misaorany Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindram-po sy fihatrananao, izay mahavokisoa ny vavanao. Ny fahatanoranao dia mody indray toy ny an'ny voromahery. Jehovah manao ny fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Amen. Jesosy reto izay Andriamanitra mivonina, efa vonina ary vonina mandrakariva ny aneo fisaorana ny amin'izay rehetra mitranga sy avelanao mandalo amin'ny fiainan'ny Andriamanitra. Satria fantatray Jesosy fa zany ny sitraponao ho anay tsirairay avy. Dia ny anananay fofen'ny fisaorana Tesaloniana 2:10-12 misaorana amin'ny zavatra rehetra. Fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ray ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tanterahanay zany androany Andriamanitra. Ary fantatray fa tsy misy fisaorana ankasitrahanao Andriamanitra ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Filazany tsara ny Jaona 4:4 dia milaza hoe Jesosy lalana, Jesosy fahamarinana, Jesosy fiainana. Ny fisainanay, ny mombanay, ny fisaoranay Andriamanitra, ny fisaorana tena ankasitrahana maneho fiainana dia atraveranao Jesosy. Ny fisaorana tena feno fahamarinana dia tsy maintsy amin'ny alalanao Jesosy. Ary ny lalana tokana izay hitondra ny fisaoranay makany aminao Andriamanitra rainay tsara indrindra dia amin'ny alalan'i Jesosy. Ka androany Andriamanitra aoka tsy hitady lalana hafa izahay ka mieritreritra ny hitondra fisaorana eo anatrihan'ny ray nefa tsy mandalo amin'i Jesosy. Tsy maintsy mandalo amin'ny azy fijaliana ny zavatra rehetra.
dia androany Andriamanitra manaiky indray izay Andriamanitra anamboarinao. Asanato mivavaka ao androany dia teneno tia Jesosy androany manaiky ny fitondranao, babo ny fonao Andriamanitra, manaiky ny anjakanao amin'ny fiainako Jesosy. Ary ny vavako dia nambara fisaorana anao mandrakariva satria izany ny antom-pisiko Andriamanitra. Ary raha vao tsy mipetraka eo amin'ny antom-pisiko Jesosy dia sady tsy mitombo no tsy mety amin'ny fiainam-panahiko izany, no tsy eo amin'ny sitraponao dia tsy mety amiko. Mandroany Andriamanitra dia ampitomboy ny sitraponao amin'ny fiainako Andriamanitra, amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao. Amen. Alleluia. Dao tsika mbola hitohy ao anatin'ny fisaorana amin'izao fotoana izao. Dao tsika nandratra ny tanantsika dia dao tsika hiteny amin'ny fomba tsotra fotsiny hoe Jesosy eo. Misaotra anao Jesosy aho. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao anay. Misaotra ny amin'ny fitehirizanao feny Jesosy aho. Androany maraina izay tena hoe mipololotra fisaorana Jesosy ny vavanay. Satria vokisanao zava-tsoa izany Tompo malala. Dera ny anaranao tanteraka izay Jesosy malala. Ianao ilay Andriamanitra matoky. Andriamanitra tsy niovy ianao Jesosy fa nitahiranay nandritra ny taona iny Jesosy aho. Mankasitraka feny anaranao izay androany tsy hainay tsy hankasitraka. Tsy hainay tsy hisaotra, tsy hainay tsy hiverina Jesosy aho. Ame voninahitra ny anaranao, anatitra ny sato-boninahitra eo anoloanao Jesosy Kristy Tompo aho. Raha nisy fandresena teo amin'ny fiainanay dia avy aminao izany Tompo malala. Mety maro koa ny zavatra tsy takatry ny saina dia hisaoranay ny anaranao izany satria tenao dia milaza hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Jesosy aho tena misaotra izay Tompo malala. Mankasitraka ny anaranao izay Jesosy androany. Raiso ny fankasitrahana, raiso anao ny fiderana Tompo. Inona zavatra trango eo amin'ny fiainanay dia hisaoranay ny anaranao izany Tompo, fa mendrika indrindra ianao, tsara ianao. Ianao ilay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana ny avo indrindra, ilay alfa sy omega mandraka izay androany. Androany izay dia ilaza ny kira hoe Tompo misaotra anao izay Jesosy. Misaotra anao izay Jesosy malala. Halleluja ho anao mandraka izay Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy. Raiso ny fankasitrahana sy fiderana ho anao mandraka izay Jesosy. Ao tsika ilaza hoe Tompo misaotra anao aho. Asandrato avy ny feonao. Tompo misaotra anao aho. Mi fahasoavanao. Indra fonao vaovao isa-maraina Jesosy. Indra fonao vaovao isan'andro. Tsara amiko ianao. Izay rehetra nataonao tsy voatanisako fa maro. Tonga ao isaotra anao. Veritsika ihany Tompo misaotra anao. Tompo misaotra anao aho. Fahasoavanao. Ny fahasoavanao. Indra fonao vaovao isa-maraina Jesosy aho. Indra fonao vaovao isan'andro. Fa tsara amiko ianao. Tsara amiko ianao. Fizay rehetra nataonao Jesosy. Izay rehetra nataonao tsy voatanisako fa maro. Tonga ao isaotra anao. Misaotra Jesosy oh. Misaotra Jesosy. Misaotra anao Jesosy aho. Misaotra anao aho.
misaotra Jesosy, no zay rehetra nataonao misaotra anao. Lazantsika no zay rehetra nataonao, no zay rehetra sy zay efa nataonao, sy zay mbola ho ataonao Jesosy a, misaotra anao. Aversika no zay rehetra nataonao, no zay rehetra nataonao, sy zay efa nataonao, sy zay mbola ho ataonao, misaotra anao. Lotsika tiaka mafy ho an'i Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy io, misaotra anao e. Halleluja. Lotsika mbola hitoy ao anatin'ny fisaorana any, aza reraka misaotra ianao. Jesosy a, mankasitraka anao zay Jesosy a. Misaotra fa na dia tsy mendrika azy zahay dia teo ianao Jesosy ny amin'ny famendrehanao, ianao ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, ianao ilay manala ny fahotan'izao tontolo izao Jesosy a. Tena hoe ianao ilay tsisy kianina, ianao ilay mendrika indrindra, ianao ilay avo indrindra Tompo. Raha izahay dia tsinitsiny zay Jesosy a, manoloana ny fahatsaranao. Tena hoe araka ilay tenin'Andriamanitra, ilay salamo teo, tena hoe misaotra anao zay ny aty anatinay manontolo, mankasitraka ny anaranao. Ianao no manarina famindrapo sy fiantrananay Jesosy a, tamin'ny fiainanay manontolo. Inona toerana nandehananay, zavatra nataonay, dia teo ny tananao ny tahiry, teo ny tananao ny azona Tompo malalo. Misaotra ny anaranao zay Jesosy a. Tena hoe tsy vita ny teny tony Jesosy, fa ianao no mandinika ny fo ny voa aty anatinay aty Tompo, ny fisaorana lalina Jesosy a. Tena hoe tsy ampy ny fotoana, tsy ampy ny andro, ny ilazana Jesosy ny fahalebiazanao, fa ny any zavatra afaka lazaina dia hoe mankasitraka midera ny anaranao zay Jesosy a. Tsara ianao mandrakizay Jesosy. Misaotra, misaotra lehibe ny fitiavana. Lazaintsika misaotra Jesosy. Misaotra, misaotra Jesosy, Jesosy misaotra, misaotra, misaotra lehibe ny fitiavana. Misaotra, misaotra, misaotra anao e Jesosy, averenana. Misaotra anao misaotra, misaotra, misaotra lehibe ny fitiavana. Misaotra anao misaotra Jesosy, misaotra Jesosy.
fitiavanao tsika rehetrarehetre misaotra 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 Jesosy misaotra misaotra lehibe ny fitiavana misaotra misaotra Jesosy zany mihitsy jesosy tena hoe misaotra anao zay tompo malalo misaotra ny amin'ny teny rehetrarehetra zay nomenao anay nandritra n'iny taona iny tompo malalo mankasitraka satria nitenao tokoa dia aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofinay rehetrarehetra tompo lao tsika hisaotra ny amin'ny fiainam-pahasalamantsika ianao mbola nitehirizan'Andriamanitra mbola velon'aina ten'Andriamanitra dia miteny fa raha mbola velona dia misy ny azo antenaina mety hoe tsy araka izay nieritreretintsika fa ndaontsika tena hankasitraka ny tompo satria mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fahavelomantsika ny toe-pahasalamantsika na mety mbola misy tsy tanteraka ary dia ndao hisaorantsika izany raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay ny amin'ny hery ny amin'ny tanjaka Jesosy ny amin'ny fiainam-pahasalamana iny teninao Jesosy dia fahasalamana ho an'nofinay rehetrarehetra Jesosy tena mankasitraka izay raha mbola velonaina tompo mbola omenao hery afaka hijoroana afaka mbola hanomponanao tompo misaotra ny amin'ny fitehirizanao anay nandritra n'iny taona iny tompo malalo maro ny namana mety nandao ny havana akaiky Jesosy fa izay mbola tehirizinao tompo hankasitrahanay ny anaranao Jesosy ny zavatra rehetrarehetra satria tsy noho ny amin'ny ezakay tsy noho ny amin'ny vavaka taonay tompo ny tombonandro omenao fa noho ny amin'ny famindraponao zany dia nao manome malalaka an'izany tompo malalo tena hoe misaotra ny anaranao ndao tsika mbola hitoy anatin'ny fisaorana ndao tsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ny zavatsoa rehetrarehetra mbola nomeny atsika ny amin'ny vady amanjanantsika ny amin'ny asa mandrarahantsika ny amin'izay zavatra mety hoe fampahitana fity rehetrarehetra saotra ndao hisaorantsika an' Jesosy zany raha eo amin'ny anaran' Jesosy midera sy mankasitraka ny anaranao ny amin'ny fampahitana fity rehetrarehetra misaotra ny amin'ny vady amanjanakay misaotra ny amin'ny asa mandrarahanay tompo malalo mankasitraka izay raha mbola menao tanana afaka miasa misaotra fa avy aminao ny fanambinana tompo avy aminao ny fitahiana Jesosy malalo tena hoe manome voninahitra ny anaranao zay Jesosy rehefa misaina an'ireny fitehirizanao rehetrarehetra reny zay rehefa misaina ny fahatsaranao zay Jesosy dia tsisy afiteny afaka malaza afa-tsy hoe misaotra Jesosy manome voninahitra zay Jesosy ny amin'ny lalana nitondranao anay ny amin'ny fianarana tompo ny amin'ny asa mandrara hiderahanay ny ankasitrahanay ny anaranao zany Jesosy malalo androany zay dia ilazan-kiry hoe rehefa misaina ny fahasoavanao zay tompo malalo dia tena hoe mankasitraka foana zay dera ny anaranao tanteraka izay amin'ny zavatra rehetrarehetra haleloia ho anao mandraka izay Jesosy mendrika indrindra ianao Jesosy tsara indrindra ianao haleloia haleloia tsika tena haleloia ho anao Jesosy haleloia tsika tena rehefa misaina ny fitiavan' Jesosy sy izay rehetra nataony tamiko dia hiantso mafy aho hoe aleluia isaorako azy ny fitiavany rehefa misaina latsaitsika zany sainsaino no fahaleviazany sainsaino no zavatra nataony teo amin'ny fiainanao aza misy adinona ny fitahiany rehetra aza misy adinona ny zavatra nataony teo amin'ny fiainanao famindrapona dia hiantso mafy aho Aleluia, isaorako azy ny fitiavany. Rehefa misaina famindrapona Jesosy Rehefa misaina ny famindrapona Jesosy siza rehetra nataony tamiko dia hiantso mafy aho Aleluia, isaorako
fahasoavany Jesosy ao efa misaina ny fahasoavany Jesosy siza rehetra nataony tamiko iantso mafy ao hoe Halleluja isaorako azy ny fahasoavany efa misaina fanotronany Jesosy efa misaina ny fanontronany Jesosy siza rehetra nataony tamiko Halleluja iantso mafy ao hoe Halleluja isaorako azy ny fanotronany te iantso mafy ao hoe Halleluja isaorako azy ny fanotronany isaorako azy ny fanotronany isaorako azy ny fanotronany isaorako azy ny fanotronany tiaka mafy hoan'i Jesosy Halleluja Halleluja mba lazatsika fa izy le Andriamanitra irery izy le nahary an'izao rehetrarehetra zao izy ny fiandohany zao zavatra rehetrarehetra zao ary izy koa ny hafarany izy le alpha sy omega dao tsika ankalaza ny fahalebiazany tena hoe Andriamanitra tsy natao tanana izy Andriamanitra tena hoe karakara atsika amin'ny andavanandrom-piainantsika izy dia dao tsika itiaka mafy hoan'i Jesosy Halleluja lazatsika Andriamanitra tsy natao tanana ianao Andriamanitra tsy natao tanana ianao Andriamanitra tsy mianky amin'ny olona ianao Andriamanitra tsy mila izay omeny olonao fikasanao ihany tena Andriamanitra tsy natao tanana ianao Andriamanitra tsy mianky amin'ny olona ianao Andriamanitra tsy mila izay omeny olonao fikasanao ihany tena Shall be sad if Ganjana now, Antiamanjana, Anami, Inunaitana, if Ganjana now, Antiamanjana. Let's get that now on the social. Andriamanitra yanarano ilaina manjakizay Andriamanitra irano etsyan sautranao Andriaman sekedeninao Andriamanitra hachamizai ifyanjananao Andriamanjana Ariani inunaitana ifyanjananao Andriamanjana Andriamanitra hachamizai ifyanjananao
Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy. Nidera sy laza ho an'ny tompo irery ihany. Manandratra anao hoe tsy Andriamanitro manome voninahitra anao. Satria Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra masina, Andriamanitra marina ianao. Halleluia. Raiso ny voninahitra raha eo, raiso ny dera ho anao irery ihany zany. Mendrika indrindra ianao. Halleluia. Ianao no masina, ianao no mendrika, ianao no mendrika ny fiderako. Manatonanao idera sy itsoka, ianao no mendrika ny dera, ianao ianao no masina, ianao no mendrika, ianao no mendrika ny fiderako. Manantonanao idera sy itsoka, ianao no mendrika ny dera, ianao ianao no masina, ianao no mendrika, ianao no mendrika ny fiderako. Manatonanao tonga idera sy
mitsaokanao ianao no mendrika mivera ianao ire miveranao fa mendriky indrindrinao Alléluia. Raha mbola velonainy ianao any dia diarao mpanjakanao fa izy irery ihany nomendrika ny fiderana. Alléluia. Manasanao azo toerana tompoko. Tonga amin'ny fotoantsika hanomezana voninahitra an' Jesosy amin'ny alalan'ny fijoana vavolombelona dia mandroso tompoko azafady. Alléluia. Hanome voninahitra an'Andriamanitra androany amin'ny zavatra izay nataony nanomboka tamin'ny 1976 nandraisana azy hatramin'izao. Enina zanakay 12 ny zafikely izao. Raha izay faharoa efa nisy fotoana tena condamné à mort zahay menakavy tany Fianarantsoa. Nandatsahana varatra hoe vonona ireo. Izy efatra amin'ny rahalahy manao baolina ao an-dala tsara. Nandatsahana varatra tsy maty. Izay mivady mitsipimbary eo mbaravarakely tsy maty. Jesosy nanavitra. Za tsy nalala akory hoe ay ve ty Andriamanitra ty mahita ny fiainanay, ny fahorinany entinay. Na mandalo mialoko ny fahafatesana azy. Eo Andriamanitra. Tamin'ny 99 teo natsapako hoe aiko ve koa ty Andriamanitra ty tena mijery. Tao amin'ny toeram-piangonana izay nivavahanay ao anatin'ilay fiangonana misy tafo misy dia za mipetraka eo amin'ny premier banc. Reko lena ny tanako, lena ny baiboly, jereko misy orana milatsaka eo amiko. Mijery ny manodidina, tsy fantatra hatramin'izao iny adikany, fa fantatra hoe eo Andriamanitra mijery. Alleluia. Hoe dehibe ny zavatra nataon'Andriamanitra taminay, raha ho tany saiko eto lava be. Fa ny tiako atao hoe hanome voninahitra an'Andriamanitra ary mbola misaotra azy amin'ny fanotronana ihany koa bebe koa izay tsapako teto amin'ity toeran'ity tamin'ity 2022 ty. Tena nanamboatra misy ny teny tamiko milasa amin'ny fimezana manao hoe tena nivolosana mihitsy azy zany. Tena be dia be zavatra namboarina tamin'ny fiainako ary te hisaotra ny fiangonana eto koa. Fa tena mampianatra mampianatra. Tato tsy hoe ratsy ny nisy anay taloha fa ato miainga avy amin'ny voninahitra makamy voninahitra bebe koa. Omeko an'Andriamanitra voninahitra rehetra. Alléluia. Ndao tsika hitehaka mafy an' Jesosy dia andraisantsika ampanonkon'Andriamanitra manasanao hitsangana.
Alléluia. Misy faly velo fanatratra amin'ny farany. Asy orakoraka sy tiaka mafy eo azy Jesosy. Andriamanitra anao ambadika izany. Amen. Anio manokana moa dia nasain'ny tompona anao fitoam-pisaorantsika. Amen. Manasa ny pasteur mpiara-miasa izay tonga eto sy voatendry avy hatrany dia hiara-hiaka hatreto. Hitarika tolombavaka izy ireo tikanao tonga dia ho tafiditra anatin'ilay izy. Ampiasao ny fo, sokafo ny fo, azavela izy vesatra any anaty. Ataovy tonga dia isan'ny mpandray anjara feno anao mankasitraka sy misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay natao niaraka tanatin'ny asa fanompoantsika. Amen. Misy vonina ve? Tsakany tanan'izay vonina hoe asio tiaka mafy tsara ho an-tompo ary. Amen. Le micro anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Fitaom-pisaorana androany dia hiaraka iomboantsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny nanomboan'ny volana janoary 2024 hatramin'izao fotoan'izao. Tsy nitsahatra ny nandre teny itsika ary tsy nitsahatra ny teny tamintsika ny tompo dia hisaorantsika an'Andriamanitra izany. Asandraton'ny vavakao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao, amin'ny alalan'ny fanambaranao, ny amin'ny teny, ny amin'ny teny mpanitsina, ny amin'ny teny fampaherezana, ny amin'ny teny fampijoroana, ny amin'ny teny izay misarika anay mandrakariva mba hijoro amin'ny toetra ankasitrahanao sy ny amin'ny toetra izay tianao hiaina anay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fanambarana izay ambaranao amin'ny alalan'ireo mpanomponao maro. Misaotra ihany koa ny amin'ireo izay mpanompo ny rahanao tompo tao amin'ity iraka ity, ny vahiny izay niara-ny asa, izay nitondra ny teny, ny rahanao nitondra ny teny ihany koa tao anatin'ity iraka ity. Tsy adinona eto anomezanay voninahitra ny anaranao sy hisaoranay sy ankasitrahanao, ankasitrahanay anao pasteur Goethe, brother Mindert. Misaotra indrindra tompo fa izany dia manambara tokoa fa tianao iray tanteraka ao aminao izay ary ianao tokoa ny manamarina ny teninao. Tianao teo tokoa ny fitahiana ary ianao namanga ny tsiraray avy tamin'ny teny fiainana, tamin'ny teny fampibanjinana bebe kohatrany ho any aminao ary hieveranay tokoa ny famonjena sy ny ampitso dia ho amandrakizay anay fa tsy hatonga anay hitodika amin'ny olona ary anatena ny olona fa ho aminao rery andehalay Jesosy Kristy tompo lay velona mandrakizay, lay mendrika ny fisaorana androany asandratra mandrakizay ny naranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafipetsika ao n'Andriamanitra. Ndao no hivavakitsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ny fahatanterahany croisade rehetra nandritra ity taona ity. Tiava mafy aloha an' Jesosy. Tany Atsoromy mandidy, Analavory, Atsirabe, Betafo, Indrony Verina. Andao mentsika voninahitra Jesosy tamin'izay rehetra nataony, ny vokatra ny zavatra nataon'Andriamanitra rehetra. Ramasina amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra makasitraka anao izay. Misaotra tamin'ny fomba anao tamin'ity taona ity satria no hamarinonao ny teninao. Ianao le nilaza hoe indro momba anareo mandrakariva bara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Misaotra fa no hamarinonao izany tamin'izay rehetra nandrahanao. Ary naseho anao fa ianao le nifidy sy ny antso ny nanamarina tamin'izay rehetra nandrahanao. Misaotra tompo satria tsaronay ny fomba anao tany an-dalana rehetra, ny fiarovanao ny tsirairay avy, ny fitatananao tamin'izay rehetra fanatanterahana ny asa, ny olona marobe nandray kasika, reo olona niova fiainana, reo olona izay napiditra anao ka nandray programam-piainana vaovao. Memboninahitra ny anaranao tamin'izay rehetra nataonao nandritra ity taona ity. Misaotra tamin'izay rehetra nanamarinanao tamin'ny nandrahanao. Ho anao ny fankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao mbola hivavakitsika hisaotra an' Jesosy fa misy zavatra goavana be nataon'i Jesosy eto Antananarivo ny amin'ny fandehanan'ny radio 90.8. Alleluia. Saorantsika an' Jesosy satria mampatsiaro kely tamin'ny 2010 tsika nanana an'izany projet izany hoe hanao radio ary efa mividy émetteur tamin'izany fotoana izany fa ozy izy Jesosy amin'ny 2022 vao atao. Alleluia. Ndao hisaorantsika ny tompo izany satria totananao
misaora azy ny amin'ny programany satria amin'ny fotoana mety zay ataon'Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra ny amin'ny nanomezanao nanokafanao lalana ho amin'ny fanatanterahana ny radio eto Antananarivo. Misaotra ny amin'ny any Antsirabe, misaotra ny amin'ny radio efa mandeha ny Majunga. Misaotra Jesosy fa zany rehetra zany dia ianao ny ao ambadika zany. Ary misaotra sady ny amin'ny olona zay efa manomboka kasianao amin'ny alala zany radio zany, amin'ny alalan'ireo toroteny sy ny afatra rehetra alefany. Memboninahitra ny anaranao. Misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra ny amin'ny famatsianao satria ianao mamatsy amin'ny fanatanterahana n'izany asa zany. Ho anao ny voninahitra, ho anao ny dera laza mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitehaka mafitsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Mbola isotran'Andriamanitra ihany koa tsika androany miaraka ao amin'ny fivelaran'ny fotoana. Amen. Eo amin'ny direct. Amen. Fantatsika tsara fa misy olona te ho tonga eto fa tsy possible. Dia misy ny fivelarana eo amin'ny direct amin'ny Facebook. Amen. Eo ihany koa amin'ny YouTube. Ary misy ihany koa any amin'ny mail sy ny messenger. Alohan'ny tena ivantsika sorantsika Andriamanitra dia somary teny kely aminao ohatra ny onjany anankiray zao ohatra. Vao tonga zao paster zao dia nisy olona nampitondra fisaorana hoe ny amin'ireny zavatra-levantsika any ivelan'ireny. Mety tsy azontsika veroka fa any lavitra be any amin'ny mpitan-dranomasina any misy olona be dia be tena misitraka ny famarinany ten'Andriamanitra izay hoentin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanomponya. Amen. Ary manarakaraka an'izay ohatra tamin'ilay messenger io, misy olona manana possibilité na internet ao an-trano fa misy tsy manana fantantsika tsara fa zany 500 ariary zany tsy isy dikany manao Facebook nefa voafetra ilay izy. Fa zao no le messenger dia ohatra ny tany sakay zao nisy olona ny telefona tamiko miteny manao hoe mba ampidiro fa izay ahafahanay manaraka an'io any ambany vohitra sakay any. Alleluia. Misy misitraka takanao sy takanany. Dia manarakaraka an'izay any Ambodibonara. Fantarao zany Ambodibonara zany raha 45 km hiditra ny Tamatavy eo mivily eo amin'ny 30 km eo. Raha latsaka ny orana adiny 8 ny fiara. Mitovy ny olona mandeha tongotra sy mandeha fiara samy adiny 8 daholo. Zany 35 km zany teniko anao 40 000 ariary ny frais. Fa any raha mety automobile angamba ndeha mpandesaky ny 4 andro. Fa zao any zao fa afaka manaraka direct ho an'ny Facebook sy ny messenger. Amen. Zany rehetra zany no niteny Jesosy manao hoe atovy mpianatra amin'ny firenena rehetra izy ary mandeha mitory filantsara. Na tsy tonga antsika dia efa tonga any ny avatr'Andriamanitra. Dia zany atampanantsika anaty vavaka fisaorana. Misaora tompony amin'ny tolontsaina izay menao anay, amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia tompony ahafahanay mitondra ny teninao izay ampitondrana anay tompo any maneran-tany. Tsy voateto akaikinay tompo fa any lavitra be any tompo, manomboka any amin'ny faritra zany any amin'ny faritany any ampitan-dranomasina ny lavitra tsy takrasainy tompo. Dia efa tonga filazantsara noho ny fandrononao anay, noho ny fitahinao anay, noho ny famarinany teninao eo fiainanay. Misaora tompony amin'ny tolotsaina, misaora amin'ny fanampiana, misaora tompony amin'ny famatsiana, misaora tompony amin'ny famanginao ny olona be dia be rehefa ozy ny tena manao hoe fa toy izao tiavandriamanitra zao tontolo zao. Tsy izay ihany tompony tianao fa ny olombelona rehetra tompo, samy hafa firenena, samy hafa fiaviana tompo, dia nitahinao nandray ny teninao mialan'ny tiaziraka ty. Jesosy eo misaora ny amin'izany fa be dia be ny olona zay nahafanao tanatin'ny fomba ratsy maro samihafa, tao anatin'ny fatorana maro samihafa. Ary ihany koa tompo navelonao lamina ny tokantrano. Ary ihany koa Jesosy misy olona ihany koa dia tena nisitranonao nahafanao tao anatin'ny alika fahafatesana satria tompo tian'ny olombelona anao ary zay dia nataonao fitaovana. Zany tompony ina zavatra zay miseho tompo tsy izay nanao an'izany. Fiainao tompo nomba anay, ianao naniraka anay, ianao ny tantananay, ianao nanotra anay, ianao ny tompo mivokatra. Dia mamerina fisaorana sy voninarionao zay tompo fa ho anao rery zany ary mendrika anao rery zany. Raisy tompo fisaorana zay tolotranay tompony amin'izany fivelarana zany ho voninahitry'Andriamanitra ireny ho aly amin'ny toetra amin'ny sezavenany manakizay ny fisaoranay. Alleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Alleluia. Tatsika saotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra navelan'Andriamanitra ny tranga nandritra n'iny 2022 iny. Tao anatin'izany ny famerenana ny maro amin'i Jesosy. Anatin'izany mety nisy natao batisa atao nanomboka amin'ny fiainana atao amin'i Jesosy. Anatin'izany nisy niala tamin'ny fahazaran-dratsy ny tao. Tatsika saotra an'Andriamanitra noho ny amin'ireny. Saotra an'Andriamanitra koa tsika noho ny amin'ny valim-bavaka rehetra, ny eny, ny tsia, ny miandry. Saotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izany tepaka rehetra any. Asa rato vavaka ao androany ary. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra satria fantatray Andriamanitra fa eo foana ianao mijery anay Andriamanitra.
misaotra Andriamanitra ny amin'ny ny ekipa rehetra ny zanakao izay nanomboka ny fiainana tamin'ity taona ity natao batisy betsaka maromaro ny vaky tamin'ity Andriamanitra tena voninahitra ho anao Andriamanitra satria vokatra ho anao rery any za rehetra zany misaotra anao Jesosy satria ny teninao eto dia sady manindro na manitsy manasaraka ny fisainany ny fanahy any Tsirariavy sy ny nofo Andriamanitra mampianatra anay ho tarihan'ny fanahy mandrakarivo manala anay amin'ny ratsy Tompo misaotra Tompo fa satria ianao no nampianatra anay na tonga anay anana safidy tsara mandrakariva Jesosy ny safidy niaraka aminao Andriamanitra hiala amin'ny ratsy fanaonay misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavany ny amin'ny famindrampo ny amin'ny fahatsarany ny amin'ny famerenana maro amin'ny fahamarinana Jesosy misaotra anao zay Jesosy satria menao teny ahafahanay miverina mitodika makany aminao tsy averanao mandehandeha lavitra izay Andriamanitra fa averinao eo amin'ny sehatra izay misy anao foana amin'ny fotoana rehetra Jesosy Kristy amin'ny anaranao Jesosy aoko tanteraka aoka hiasa ny teninao Andriamanitra ka merina ny maro amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanainao masinao anatin'ny Tsirariavy izay Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy ilay masina sady mandrakizay aleluia dia misaotra anao sady Andriamanitra ny amin'ny taona ho avy rehetra izay mbola vokatra efa vonona sy efa vita ao aminao Andriamanitra izay ho hitanay izay ampiarinao sy ampiasainao ny Tsirariavy amin'ny anaranao Jesosy amen dao tsika hitehaka mafy ho an Jesosy aleluia Lioka toko faefatra amin'ny roapolo andininy fa dimapolo ka hatramin'ny fahatenany dimapolo fakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nananitra ny tanany ka nitsodrano azy ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra ary teo ankianjan'ny tempoly isan'andro izy nankalaza n'Andriamanitra aleluia zavatra nampalaza antsika eto amin'ity fikambanana ity dia tsika mivoava toerana foana aritsika dia avy eo aritsika aleluia ndao tsika tehaka mafy ho an Jesosy fa misy le toerana atao hoe arisy fa isaorana ny tompontsika fa afaka nanomboka amin'ny fananganana centre andao tsika tehaka mafy ho an Jesosy aleluia fampatsahivana kely mpanompon'Andriamanitra koa efa niainan'izany hoe niovaova toerana zany foana ho an'izay teo efa elaela dia nahatsapa foana ary indray hoy ny pasteur dia andray izy vangina ary indray dia zao efa manana trano izy aleluia ndao tsika tehaka mafy an Jesosy tsy mivaova toerana tsony izy fa hoe makany ivelany sy makaty fotsiny aloha fa amin'ity dia ny centre koa toerana zay iarahantsika isan'andro tsy hovaova toerana koa tsika fa omeny tompo an'izay ndao tsika isotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahafahantsika miditra indray amin'izany dingana vaovao zany nanomboka tsika 2022 fa hotohizan'ny tompo foana io amin'ny taona rehetra zay mbola omeny mandra-piavin'ny tompo ndao isotra ny tompo tsika ny amin'izany ray masiny indray ny amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao zay raha eo misaotra anao zay tompo mifandaminanao dia tsara napahita fitianao na amin'ny fahitana ny tany eny amin'ny baibasy misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny tompon'ny tany zay nanome an'izany fahafahany zany misaotra ny amin'ny fahafahanay mitondra mambavaka misaotra ny amin'ny toerana tompo misaotra ny amin'ireo tsirairay avy zay nikasianao ny fony afaka zay nanolotra zay avy amin'ny tompo nanolotra na kely na lehibe ninina ianao mahita ny any ambony tsirairay avy fa lehibe aminao daholo zany misaotra raha eo ny amin'ny zavatra rehetra ny amin'ny dingana zay tondranao anay tsirairay avy eto amin'ity hvkl-mission ty misaotra Jesosy ny amin'ny centre zay ho atsangana tsoatsy misaotra Jesosy fa efa takatra isahady raha mbola sy tonga ny amin'ny raha ololanitra zay ianao dia fantatray fa be da be ny zavatra ataonao eo amin'io centre io mba hananganana fanan'olona maro be na eto Madagasikara na ny ivelany Jesosy dia ianao no antenainay ianao no isaoranay ny amin'ny fahafahana manantanteraka an'izany sy zay mbola iseho ihany koa misaotra ray makasitraka tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy aleluia amen ndao tsika tehaka mahafinaritra Andriamanitra aleluia jaona toko fa 5:10 andininy fa 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy tsy anareo no nifidy fa izao izy Jesosy no nifidy anareo ka nanendry anareo mba andeha sy amo ary mba aharetany vokatrareo mba homendrainareo zay any an-danitra zay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona fisaorana ataontsika
Ataontsika hisaotra an' Jesosy, hisaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny fahafahan'ny asa fanompoana mivelatra, ny amin'ny fahafahan'ny asa fanompoana mahazo aina. Jesosy no nifidy atsika, izy ny antso, dia nanendry izy hoe andana makaria, andana makaria, andana makaria, dia mivelatra ilay asa fanompoana noho ny fanendren'i Jesosy sy noho ny fiantsoan'i Jesosy. Izy daholo ny ao ambadika izany. Ny voaraiko listato mety misy hafa any izay mety tsy voatonona fa andao hisorantsika an' Jesosy ny amin'ny fivelaran'ny asa fanompoana ao Atsirony Mandidy. Andao tehaka mafaon' Jesosy tsika. Ny amin'ny asa fanompoana ao Analavory, andao tehaka mafaon' Jesosy tsika. Ny amin'ny asa fanompoana ao Ampefy, ny asa fanompoana any Ambody Bonara, ny asa fanompoana ao Tomasina, ny asa fanompoana ao Mahajanga, ny asa fanompoana any Paris, any Marseille ary any Allemagne. Alleloia. Dia Suisse, Antsirabe, Toliary. Alleloia. Zay rehetrarehetra izay andao Andriampotsy. Tena marina izany. Andao tehaka mafaon' Jesosy tsika. Mivelatra ny asa fanompoana ary mino ako fa raha Jesosy ny nanendry Jesosy ny antso dia aharitra izany vokatra izany. Ary ho voatahiry ny vokatra mandra-piverina ferin'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra. Andao tsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ireo karazana toerana izay hivelaran'ny asa fanompoana, hisoriny amin'ireo vokatra rehetrarehetra mba ho voatahiry amin'ny anaran'i Jesosy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misaotra Jesosy fa ianao ny antso, ianao no nifidy, ianao no nanendry ary ianao miantoka ny vokatra. Misaotra Jesosy ny amin'ny asa fanompoana any Atsirony Mandidy. Misaotra ny amin'ny asa fanompoana any Analavory, ny any Andriampotsy. Misaotra ny amin'ny asa fanompoana any Ampefy. Misaotra ny any Ambody Bonara. Misaotra ny any Tomasina. Misaotra ny any Mahajanga. Misaotra ny any Tuleara. Misaotra noho ny amin'ny asa fanompoana any Antsirabe. Misaotra ny amin'ny asa fanompoana any Allemagne, ny amin'ny Marseille, ny amin'ny Paris. Misaotra Jesosy ny amin'ireo toerana maro izay nanendrenao anay tsiraray avy. Misaotra Jesosy fa tsara loatra ianao. Misaotra Jesosy ny amin'ireo vokatra ao anatin'ny asa fanompoana. Misaotra ny amin'ireo ondry maro izay tsy fantatray fa manaraka an'izao asa fanompoana izao. Misaotra Jesosy ny amin'izay efa ao am-ponao ary hanendrenao anay manomboka amin'ny 2023 indray. Raiso anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra Jesosy. Misaotra Jesosy mankasitraka ny amin'ny fitehirizana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Vavakantsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiainana-tokantranontsika. Fa alohan'ny hanandratantsika vavaka dia raisintsika ny salamo toko fa 7:1. Salamo fa 7:1. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: raha Jehovah ny manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha Jehovah ny miambina ny tanàna dia miaritory foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo ny fomaraina sy ny alipandry ka homana ny anina azo amin'ny fahasairanana. Izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory azy izy. Indro lova avy amin'ny Jehovah ny zanaka maro, tambiny ateraky ny kibo. Tahaka ny zana-tsipika eo an-tanany mahery ny zanaky ny fahatanorana. Sambatra izay mameno ny trano-tsipika ny amin'ny reny, tsy homenatra ireny raha mifamaly amin'ny fahavalo ao am-bavahady. Amen. Ivavakantsika ho an'ny tokantrano vaovao be dia be izay natsangan'Andriamanitra teto amin'ny asa fanompoana. Vavakantsika ho amin'ny tokantrano izay mbola voatahiry. Vavakantsika ho an'ny tokantrano mety hoe nikorotana nefa Andriamanitra nandamina an'izany, verina fitiavana voalohany, verina fiadanana ao amin'ny tokantrano. Vavakantsika ho an'ny tanora sy ny ankizy rehetra izay taizana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba ho voatahiry koa izy ireo. Amen. Vavaka koa tsika ho an'ny tokantrano izay mbola mandalo ady amin'izao. Misaotra an'Andriamanitra mibaiko azytsika dia hisaorantsika fotsiny satria Andriamanitra mandamy mankitaotaona rehetra ary Andriamanitra mahatoky sy marina fa mila tsika mijoro amin'ilay position tian'Andriamanitra hitantsika fotsiny. Andriamanitra dia milamina ny zavatra rehetra. Asandrato ary ny vavakao. Ray masina tsara indrindra ka nay aminaran'i Jesosy mankasitraka feno anao izay Jesosy ny amin'ny fiainana-tokantrano tsirairay avy tamin'ity taona-ty satria teo ianao nanotrona ny tsirairay avy. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ireo tokantrano
voatahiky jesosy hatramin'izay ka mandrakizao ny amin'ireo tokantrano vaovao izay naorinao mba ianao koa no ampahakitra azy misaotra betsaka anao zay ny amin'ny tokantrano izay nandalo tao anaty tany efitra jesosy nefa ianao ny tananao tsy nitsahatra namahy tsy nitsikaika avy misaotra jesosy ny nanangananao ny tao atokantrano na mafanao ny ranomaso mankasitraka feno anao zay jesosy malala ny amin'ny fitehizanao mankasitraka anao zay jesosy ny amin'ny faharetanao ny amin'ny fiaretanao ny amin'ny famatsianao ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny fanotronanao amin'izany tokantrano zany mankasitraka feno anao zay jesosy amin'ny nakanao mavontsy no angatana izany amen. misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny tombonandro omeny antsika ahafahana manompo azy araka ny teny amin'ny Exodosy hoe fa manompo any Jehovah Andriamanitra dia hitany anao sy ny ranonao izy ary esoriny aminao ny aretina. Misaotra an'Andriamanitra fa meny fahafahana manompo tsika dia ny fitaran'ny fanompoana Andriamanitra zany tiany olona rehetra dia saotra an'Andriamanitra tokony saotra an'Andriamanitra tsika mitovy amin'Andriamanitra na ny ity amindrenivohitra na satria fanavonjena dia saorantsika an'Andriamanitra zany fa misy olona vonjena ary izy ihany koa ny tahiren'izy ireny dia anandratra vavaka tsika mpisaorana anazy noho ny amin'ny fitarany asany ary noho amin'ny olona vonjeny sy ny olona tehirizina tsy hoe mandeha filazantsara fotsiny fa le tehirizina dia mba hahatratra ny fanjavonana amin'ny fotoanany asandratsika vavaka raha ny tsara indrindra mianaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misaotranao zay ny alehibe ny fitiavanao ny amin'ny tombontsoam-pahasoavana afaka manompo anao satria ny fanomponanao tombo dia mampitombo ny andro iainana satria tsy araka ny teninao ihany koa milaza manao tsy ho faty fa ho velaka hitory ny asan'i Jehovah zany hoe ny fanompona mampihitatra ny tombonandro mahatratra an'izao farany taon'izao zay mbola hitoy amin'ny fanompona zay raha amin'ny taona vaovao iny dia mbola hitoy araka aminao ohatran'izay misaotra amin'ireo fanahy mivonjenao tamin'ireo toerana maro any ambodibonary ary tianao daholo ny olona satria fanahy ny vonjena ny fanahin'ny olona ety amin'ny ville ny fanahin'ny olona any ambany vohitra rehetra any mame fankasitrahana tanteraka anao zay raha eo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy Nazareta tehirizo amin'ny fitehirizanao izy ireny ary mba hatratra ny fanjavonana amin'ny fotoana izay ho avy tsy ela ho avy tapoka amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Alléluia. Mazo mandeha mipetraka amin'izay reto komandoan'ny tompo reto fa itsika mbola tsy mipetraka. Alléluia. Zareo koa mbola tsy hipetraka fa miala eto fotsiny izy sarobidy be ny fisaorana amen. Ataontsika anao izay izay pasteur dao fa tena faly any Andriamanitra ny fiainanao io faly izy hitan'ny fandresenao sy ny vavolombelona ary faly izy hitan'ny fiovanao amen. Farana tsara ty taona ty fa kalma tsara fotsiny ianao amen. Aizany tiaka ho an'i Jesosy Saorani Jehovah Jehovah, if I'm not like you.
Jehova nifanaikyu zarehetra ndo anatiko nisaorany anarany mahasina nisaorany Jehova nifanaikyu aza misy adinina ao fofona amin'andro antaratsika de lazaro isama melany alkoretra tena any aminao ary tena any aminao tanteraka tsy hoe avy amin'ny zavatra nitranga nafinaritra na avy amin'ny zavatra nitranga tsy nafinaritra fa avy amin'ny fanomezanao anay fahatsapana fa tena teo foana ianao ary tena naharitra ianao tsy nisy segondra ka namelanao anay irery satria nanao fanekena ianao fa hiaraka aminay ary tsy andao anay irery amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mbola toisitsika amin'ny fisaorana kira. Misaotra anao zay Jesosy. Misaotra anao zay
jesosy a amaranana amin'ny tamaso ny taona eo anivony asafanimpoana isaotra sankasitraka anao hatranyizay ary tsy ho androany ihany fa amin'ny androm-piainanay a dia hiverina eo atongotra ao hatranyizay anambara fa ianao ny rehetra ianao no ivo a ianao no fototry ny zavatra rehetra ianao no anto ny zavatra rehetra reto zanakao tonga marainy reto jesosy dia ianao mahalala satria vakino toy ny boky mivelatra ny fiainany tsiraray avy misy manahirana misy mivesatra misy zavatra tsy takatry ny saina tsy ekeny saina tsy zaka mihitsy aza rano fijery maolona andro maraina dia mino izay fa efa voninetindray ny fikarakarana avy aminao vavaka anefa izay jesosy a mba ahaizanay manokatra ny fonay andray ny teny a dia ny teny fiainana avy aminao mangataka izay fanamasina akisokatra mo fahamarinana manondro sy manambara momba n'Andriamanitra sy jesosy a ny any anatinay mba tonga anay tsy alamaina mandritra izao fivoriana izao tenena amin'ny tsiraray avy indray amin'ny anaran'i jesosy amen mahazo toerana vetivety ary a avy hatrany dia hiditsika ao anatin'ny fihatrehantsika n'Andriamanitra ampisaorana ny fihatrehantsika n'Andriamanitra ampisaorana Korintiana voalohany toko araiky amby folo a raisika ny andiny fatelo amby roapolo ka hatramin'ny andiny fafito amby roapolo Korintiana voalohany toko araiky amby folo ny andiny fatelo amby roapolo ka hatramin'ny andiny fafito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy fa izao efa nandray tany tompo izay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namaterana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka ho izy ity ny tenako anareo zao natao ho fahatsiarovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako zao natao ho fahatsiarovana naovinana no misotra anareo ary nandray kapoaka izy version anankiray amin'ny boky ny Lioka ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity ao anatin'ny fomba fiatrehana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tahaka ny fotoana antsika andro amin'ny maraina dia manana ny toerana manokana ao anatin'izany a ny fisaorana isaky ny misy mofo isaky ny misy divay maneho sy manondro ny nofo sy ny rahan'ny tompo a dia tsy maintsy misy fisaorana eo amin'izay fotoana sy toerana izay Korintiana voalohany toko fafolo andiny fahaenina ambin'ny folo ny anaran'ny tompo a ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny rahan'i Kristy va zany ny mofo izay vakintsika tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany saintsainy dia homano ny fonao fa mila mitondra ny fisaorana feno isika miatrika ny farany mba hamarina tsara ny taona miaraka amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra ireo marika angezabe alohan'ny anoizantsika ny fisaorana satria zavatra mahafinaritra amin'ity fisaorana ity a alohan'ny lesona tonga dia aplikena zay mahatonga antsika mbola tsy tonga ny teny tonga dia efa nalefa aloha fisaorana momba ny asa fanompoana momba n'Andriamanitra sy ny fanjakany a ary momba ny fanompoana amen fa rehefa avy eo a isaorintsika ny amin'ny fiainanao ireo marika angezabe anankiray a ny fisaorana tsy miprovoke ninninina averiko a ny fisaorana tsy miprovoke ninninina ny fisehoan'Andriamanitra velona ao anatinao amin'ny alalan'ny toe-panahy no miprovoke zavatra fa tsy le fisaorana raha ilaza aminao mantsy aho hoe ny fisaorana miprovoke zavatra dia mody hisaotra ianao hiprovoke zavatra fa le toetra mety hatahorana tsy hiova dia manjary a ho diso fanantenana ianao a satria Andriamanitra tsy hoe-dokafana dia tsy ohatr'izay izy rehefa misy fahavalo tonga dia ataony ambany tongony dia hitsahany le fahavalo fa tsy miandro dokafana izy vao manitsaka tonga dia hitsahany fahavalo ary ataony eo ambany tongony a dia ataony eo ambany tongotra ao dikan'izay raha hanao fisaorantsika androany a dia tsy hoe hiprovoke zavatra fa raha hanokatra ny fonao kosa ianao ho tonga fompisaorana dia tsy tena hoe hiprovoke zavatra le fompisaorana fa aleo ianao nahita ampidiro isan'ny fompisaorana fotsiny ny fonao hoe aza miandry ninninina eo ampisaorana fa to dia hisaory fotsiny araka ny tokony izy Andriamanitra amin'izay ataony sy amin'izay hitondrany ianao tena kaikinao mahafantatra ny tokony ataony izy hoe Andriamanitra izy hoe
ary zay mahatonga ny hoe tsy misy hery ny fisaorana, tsy misy hoe ny hery ny fisaorana satria an'Andriamanitra rery ny hery. Atsangano ny tanana kavarana dia avere miaraka amiko hoe an'Andriamanitra rery ny hery. Reny tanana reny izay hidina fataovy mitiaka mafy tsara ho an'ny tompo. Ny fotsika tia sy matsiaro misaotra ny mahafaly an'Andriamanitra. Ny fo tia misaotra sy matsiaro misaotra dia mahafaly an'Andriamanitra. Timoty 2:7 ka hatramin'ny 2 ny anaran'ny tompo. Fa aoka ho fantatrao zao fa aneparany efa aparantsika zao. Le parany sy toerana fa fotoana. Taizinareo vavaka tamin'ny 31 tany parany gaga ny ilay zany salina vaovao zany fivoriam-bavaka. Aneparany zao saison zao le farany. Isy andro mahory jereo. Asotrino na ngisa. Andro mahory zany. Ho anay. Fa tsy manakana an'Andriamanitra pahita fity, attention. Ny 9 mampitandrina ny Baiboly fa ny amantarana fa efa hifarana ny andro, ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora izy ireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina. Eo amin'ilay tsy misaotra mitsindritsika vetivety androany, satria endriky ny fikorosofahany zao tontolo zao, araka ny voalazan'ny bokin'ny Apokalipsy hoe ny ratsy ny atonga ny olona anadiny fisaorana, anamaivana fisaorana, tsy saotra aza, fa lasa heveriny toy ny zo avokoa ny zavatra rehetra. Andro amin'ny maraina ny rahan'Andriamanitra tonga eto ampatsiaro anao fa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao tsy isy droit na ray ary. Na ray aza. Verena amin'Andriamanitra dia isaory azy fa grasy avokoa io zavatra rehetra eo. Aza sina endrika mihitsy ao normal kosa raha mba manao an'izao kosa kosa mba nataoko tamin'ny tsisy idiranao zany. Tadio tsara fa Paul nampianatra, misy mamboly ozy izy, misy mandena, fa Andriamanitra izay mampitombo ozy izy mena voninahitra. Possible ianao mamboly fa maty ny vo. Possible ianao manondraka fa lohan'le rano indray le vo dia maika tsy maniry. Raha tsy Andriamanitra no mideside, mivalide ny zavatra ataonao, zay mahatonga ny vokatra ohatry mitranga. Dikan'izay tsy avy aminao manao an'ilay izy fa amin'Andriamanitra mamindra fo, mijery anao dia malahelo anao izy dia mamoaka vokatra eo amin'ny fiainanao. Tena kaikinao aneparany hoe tsy tia misaotra ny olona hoe. Dia teneno izy fa aneparany hoe ny zanak'Andriamanitra tia misaotra, mamerimerina fisaorana, tsy hoe be fanadinona zareo hoe fa tia misaotra izy. Dia gaga le olona efa nisaoranao ane ka averina fa mahafinaritra mihitsy le misaotra. Ohatranao rehefa manampy sakafo mahafinaritra ne manampy sakafo dia ohatr'izay le manampy fisaorana. Alleluia. Amin'ny aneparany dia isy andro mahory, ny olona tsy misaotra. Fahita ilaza aminao ny zanak'Andriamanitra maika ho velom-pisaorana. Rehefa mamaky ny tantaran'i Jesosy sika dia naneo Jesosy fiainam-pisaorana. Kolosiana 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Areo ka napaka ho amponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no iantsoana anareo ho tena iray. Areo ka ho feno fisaorana ianareo. Raiso ny fiadanan'i Jesosy, ampitoera ao anatinao ny fiadanan'i Jesosy, tehirizy ny fiadanan'i Jesosy, dia atsangana amin'izay fisaorana. Amen. Eo an-taniny ane ny fiainanao izy ane no mikontrôle an'io izy ane mahatonga an'io baolina mbola tsy mivoaka izy ane, ary izy koa no amoaka an'io ato. Ao zao no misaintsaina hoe itaona io, itaona ho avy io, taona tsara io dia disoka ianao vetivety. Ny androany aloha ny tsara be, tena le androany ty aloha ho faranan'Andriamanitra faran'izay tsara eo amin'ny fiainanao. Lasa lavitra be ny amin'ny rapitso ianao
rehefa mbola misy androany azonao isitrahana tsara miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tena akaikinao izy zavatra hitranga amin'ny taona ho avy io hoe tena marina zany hoe fa ny androany koa hoe mbola eo Andriamanitra hoe firmino aloha fa tsy hoe fa lasa amin'ny herintaona Andriamanitra fa mbola marina mera reny tanandreny ataovy misy teka amin'ny revidrevitra be mihitsy tsara fefara rangahy ianao io amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza misy adinonao ny fitahian rehetra. Rehefa tsy hoe pasteur Dia voamira raha mbola eo izy dia aleo aloha tsy mira fa misaorana Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Dika teny fototra dia manambara hoe ny tombontsoa rehetra ny ainanao sy voarainao dia aza misy hadinoina. Anisan'ny méthode faran'izay tsara tsy amin'ny faran'ny taona vao misaotra fa vao gadona le tombontsoa tonga dia isaorana. Le rahany eto kosa efa fiaraha-misaotra sy fahatsiarovana an'Andriamanitra. Ny mpanao salamo dia mampatsiaro fa tokony hisaotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny tombontsoa rehetra. Manana dimension tripartite ny olombelona tahaka ny naharian'Andriamanitra antsika araka ny endriny. Raha naneho révélation Jesosy fa trinité Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy, dia ny olombelona ihany koa mizara telo. Tesalonina voalohany 4:7 minaran'i Jesosy. Fa aoka arovana avokoa fanahinareo, inona faharoa? Ny ainareo, inona fahatelo? Sy ny tenanareo. Ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Eo ny maneho zany fa tsy ny vola no rangahy fa ny fanahy, ny aina sy ny tena. Salamo 7:1 teo ambon'ilay vakitsika teo. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anarany masina. Tafiditra anatin'ilay izay rehetra atao anatiko ny fanahinao sy ny ainao. Maro ny tenin'Andriamanitra voarainao tamin'ity taona ity. Nitondra aim-panahy, nampahery, nanangana, nanasitrana anao, nanafaka, nanintsy. Zava-panahy maro no nisitrahanao famindrapo. Ny famindrapo zavatra negatifa mendrika, zavatra negatifa mendrika hiatra aminao fa ahanton'Andriamanitra. Tamin'ity taona ity nisy fahasoavana be dia be nataony teo amin'ny fiainanao. Ny fahasoavana indray zavatra pozitif tsy mendrika anao fa omen'Andriamanitra anao. Ao afantaranao dia isaoran'Andriamanitra ny amin'ny ara-panahinao tamin'ity taona ity. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ity taona ity nomenao teny ny tsianao nampaherezinao anatsanganao tsy navelanao overy tsy navelanao ovariana, nampianarinao iambina, nomenao sakafo-panahy, natsanganao, natrakanao, famindraponao no mbola mahatonga mahatratra amin'ny farany, ary fahasoavanao mbola mahatonga mifaly misitraka zavatra be dia be amin'ny fiainako. Saotra ny amin'ny ara-panahiny amenakavy, saotra ny amin'ny ara-panahiny tsiraray avy izay tonga eto, hatramin'ny zaza madinika, hatramin'ny lehibe olona ankasitrany asisaorana ianao fa avy aminao zany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny momba ny aminao ny ara-panahinao nampian'Andriamanitra anao tamin'ny safidy tamin'ity taona ity. Natanjahan'Andriamanitra tao anatinao tsy hiverin-dalana, tsy hiverina amin'izay efa nalohanao, mba hahatonga anao tsy hiverina amin'ny ratsy izay efa nampandresen'Andriamanitra anao. Ny fanampiany fanamasina anao tsy handeha amin'ny fihetsem-po. Ny aminao voaratra fa nisitran'Andriamanitra tamin'ity taona ity. Asandrato ny tananao dia isaoran'Andriamanitra ny mahakasika ny aminao ray amanontolo, ny fihetsem-po, ny émotion, sentiment, décision, reny zavatra be dia be famofao reny tsy nandeha rery ianao. Teo ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy namelanao rery ny tompo. Isaory azy. Asandrato ny fisaoranao, saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny ainay. Teo ny tananao, teo ny fanahinao nampatanjaka, teo ianao nanasitrana ny ratra-po sy ny ratra-naina rehetra. Mety nisy teo amin'ny fiainana tsiraray, ao mety mbola andalam-panasitranana, fa efa misaotra sady ianao izay amin'ity famaranana ny taona ity. Saotra ny amin'ny fanohananao anay amin'ny lafiny araty safidy, fihetsem-po, saotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Momba amin'ny vatanao mila isaorana io. Saotra n'Andriamanitra fa mbola maniry ny volondohanao. Tena andao mba isaorana ny tompo zany. Sarobidana zany mbola salama tsara ianao.
le salama isaorana roatra ka misy mbola marary ary aloha zay ngaminy izy le pastera le tamin'ny pastera zany le akikely tongotro gauche iny zany a dia isaora daholo le isivy salama tsara miaraka amin'ny vatana manontolo omenanao le fahendrena mba ahafahanao mitodika amin'Andriamanitra mankasitraka sy misaotra azy amen. Tamin'ity taon'ity no men'Andriamanitra hery sy tanjaka ianao, men'Andriamanitra tombonandro. Tsy haiko izay natrehanao hatramin'ny janvier fa faly mahitanao itao fanatrehan'Andriamanitra androany avy amin'Andriamanitra zany mendrika isaorana azy. Io ianao mbola blangina tsara, mety fahitanao anao koa tsy blangina fa tsy maninona fa za mahitanao hoe blangina ianao. Alleluia. Ao blangina kelikely, ao blangina tontonona, ao blangina be, samy miara blangina eto daholo tsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra amen. Fa misy Andriamanitra ao ambadika izay fa za mieritreritra hoe mahatonga anao ohatrao pastera tsy dia mila menaka. Tsy ankalaza menaka tsy nohaninao atonga eto fa ankalazan'Andriamanitra nitahiry ianao mahatonga ohatr'izao pastera somary mandehandeha tongotra ary vao maraina tsy ankalazany tongotrao mihitsy ankalazan'Andriamanitra ny asa tao ambadika ny fijoroanao. Tsy mandaa hoe mila ataovy daholo zay tokony ataonao, za koa anao zay tokony ataoko fa hiary hisaotra an'Andriamanitra foantsika. Nisy étude zay nambarana mpanompon'Andriamanitra rehefa manao sport ony ianao dia mahazo 10 taona mihoatra. Miaraba mpanao sport rehetra zany fa mahazo 10 taona nareo. Fa mpamonjy fitaombavaka kosa mahazo 15 ans. Ary noho ny amin'ny fandamina satria tombo avao amin'ny herintaona dia tonga dia rentrentsika latsinainy. Tsisy ohatr'izany amen. Isy Andriamanitra ny asa tao ambadika izany. Mety mpanao exercice ianao dia rain'i Jesosy, mety mpikotrana ianao, mety mpihinana keto ianao, vegan, tsy haiko inona fiantsoanao azy, fa te hampitodika amin'ny masonao tsy hijery ny zavatra ataonao. Fa misy olona nefa fatra-pitandrina fa lasa za tsy miteny hoe misy olona tsy mitandrina mihitsy fa mbola ela velona be, tsy izay le tiako tenenina fa tsy ao ambadika izay le izy, fa misy Andriamanitra miasa miahy ny ainao, mitahiry ianao, mikarakara ny vatanao. Tsy haiko hoe nentinao taiza ny vatanao tamin'ity taon'ity fa mbola nisy famindrapon'Andriamanitra nitahiry ianao mbola tonga eto. Manana fanantenan'Andriamanitra fa ry taona ho avy io tsy hoentinao miadaladalatsy ny vatanao. Zany ny antony mahatonga antsika mamarana ny taona anandra-tanantsika dia hisaotra ny amin'ny vatantsika. Asandrato mivavaka ao. Saotra ray amin'anaran'i Jesosy ny amin'ny vatandray teto ianao no ambadiky ny fijoroanay, tsy ny fahaizanay misakafo tsy ny fahaizanay mitondra ny vatanay, tsy ny fahaizanay manao régime alimentaire na activité sportive fa ianao satria ianao dia mpamonjy ny tenanay. Saotra ny amin'ny hery, ny tanjaka, ny fahazotokomana, ny torimaso, misaotra ny amin'ny saina, ny fitadidiana, ny zotom-pony ankizy hianatra, ny zotom-pony zanaka tsirairay avy hivavaka. Misaotra tompo ny amin'ny fiarovanao, narovanao zay tamin'ireo accidence ireo asa maizina zay nitady anringana anay isa-tsekondro fa tsy avelanao hitrangy zany satria eo taninao tsy misy maromaka amin'ny fiainanay. Narovanao tamin'ny zava-dratsy zay, narovanao tamin'ny pozina mankasitraka sy misaotra raha eo, arovanao amin'ny hafanana, amin'ny atsika, misaotra ny amin'ny fiarovanao amin'ny areto mandringana avy aminao zany fiarovana zany. Saotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kery avy Nazareta amen. Asotehaka amin'ny revidrevitra be ho an'i Jesosy. Io fiainanao io zany tsy mandehandeha gono zany tena zany nisy mifandrika ampitsabahany devolin'ny olona dia ny tonga ny olona heritreritra fa mandeha ho azy ny fiainany. Ozidy Jesosy eo amin'ny jaunina 15 raha misaraka amiko ianao izy dia tsy ahefa ary tsy havita na inona na inona. Tesaloniana voalohany toko 5:7 eo nisy pasteur efa nitondra ty teny ty teo, misaora amin'ny zavatra fa zany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Timoty voalohany toko 4:4 fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Ao anatin'io zavatra rehetra tokony hisaorana io ny zavatra rehetra nitranga tamin'ity taon'ity ka tsy takatry ny sainao, tsy eken'ny sainao ary mifandiso tanteraka amin'izay vonina any anatinao. Asandrato ny tananao dia ndao ho tapentsika ampisaorana eto daholo reny zavatra be dia be reny fa Andriamanitra ny ao ambadika reny mitsika dia miasa
fa raha ohatra moa tsy zavatra ohatr'izay nitranga teo amin'ny fiainanao dia atsangany foana ny tananao ho an'ny hafa. Avo foana tanao dia tenen'Andriamanitra misaotra betsaka, tsy izay tiako no atao eto ambony tany fa izay tianao, tsy izay takatry ny saiko fa miprogramanao feno voninahitra, tsy izay ekeny saiko fa izay mety amin'ny sitraponao. Ndreto izay mankasitraka sy misaotra ny manome voninahitra anao Tompo, mifarana ny taona amin'ny fiekenay, fa ny fitondranao ny tsara, fitondranao ny tsara indrindra, misaotra ny amin'ny fiainany tsiraray avy. Tsy aro ho ahita-panazavana avokoa izay mitranga sy miseho sy avelanao lalovanay. Isan'ny zavatra nyteneninao dia ny hoe ny zavatra atrehanay dia zavatra zakanay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny titony ity. Maro ny zavatra mifamaofao, maro ny zavatra mifamaofao, fa tao ambadika ireny na tokony fanatrehanao. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Korintianina voalohany toko 10:7-10. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Misy ny fandresena ny ainanao tamin'ity taona ity. Aza miandry ilay tena ilay fandresena le miboaka be io vao isaotra. Fandresena mety ho heverina fa kely dia tonga dia asan-drato ny fisaorana. Fa izay mahatoky amin'ny fandresena kely ho tendrena mpanapaka amin'ny fandresena ngeza be. Tena kaikanao, nisy fandresena tamin'ity taona ity hoe amboarany sainao hoe tady-dio ilay izy hoe dia averenao amin'Andriamanitra amin'ny fisaorana. Amen. Tao mety ny zavatra mety hoe tena andresy anao mihitsiny, fa nomen'Andriamanitra ilay fandresena dia lasa nandresy anao. Avy amin'Andriamanitra ilay fandresena izay, satria ny boky ny Obolona dia miteny hoe an Jehova ny fandresena. Tena kaikanao, tsy anao ny fandresena hoe an'Andriamanitra ny fandresena, fa nomeny anao ilay izy hoe azo tehaka amin'ny revitrevitra be ho an'i Jesosy moa e. Azan-drato ny tananao dia isaora Andriamanitra, misaora azy ny amin'ny fandresena nampiainany ianao tamin'ity taona ity. Saotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, nanehoanao ny tananao izay, nampandresenao izay. Tao ny olana resy, tao ny aretana resy, tao ny toetra ratsy resy, satria nomenao ny fandresena. Tao ny situation tena hoe matapidalakale, fa nomenao ny fandresena dia nentinao izay manoatra noho ny mpandresy. Mety misy tsy voatanisaka hoe Tompo fa voateny ny zanaka tsiraray avy any amin'ny toerana misy azy. Miompo izay miara mitondra ny fisaorana ny amin'ny fandresena nomenao tamin'ity taona ity. Misaotra ny amin'ny victoire raha eo amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Victoire ny saorana ny Tompo izao ianao lasa mangina. Tena mampitsoka trompetra ny lanitra mihitsy izany. Ianao mangina, nefa ianao tsy zatra mangina, ary tsy fantatry ny olona ho karazan'olona mangina, fa tamin'ity taona ity nanomboka nangina ianao. Tena kaikanao fandresena izany hoe. Mety hoe niverina kely ilay tabataba, fa efa nisy fandresena aloha dia efa misy fanantenana izay. Ary mihina fa ho taona tsara io taona ho avy eo amin'ny anaran'i Jesosy. Tesaloniana faharoa toko 7:7 hozy izy Paoly, tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izay noho ny aminareo rahalahy, fa mahamendrika izany satria mitombo fantatra amin'ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Teto Paoly dia nisaotra ny amin'ireo olona manodidina azy izay nanam-pinoana sy nanam-pitiavana. Teneno kaikanao, nametrak'olona manodidina anao Andriamanitra hoe teneno izy. Manam-pinoana ireo olona ireo hoe dia manam-pitiavana hoe, dia nampety be anao izay hoe. Asan-drato ny tananao dia isaora ny fisian'ireo olona ireo. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra betsaka ny amin'ny mpiara-manompo izay nametrahanao finoana sy fitiavana. Misaotra ny koa ny amin'ny ankohonana, ny vady aman-janaka, ny ray aman-dreny sy ny mpiray tam-po izay nametrahanao finoana sy fitiavana, nanamby be anay tanatin'ny fiatrehanany ity taona ity. Misaotra ny amin'ireo mpanomponao, ny pasteurs, ireo mpanompo rehetra izay natsanganao tamin'iny taona iny, napetraka teo amin'ny fiainanay atonga anay ho ampaherezinao tamin'ny finoana sy fitiavana. Nampiasainao izy ireo dia misaotra anao izay satria avy aminao izany. Misaotra betsaka ny amin'ny fanangananao anay ampinoana tamin'iny taona iny sy ny fanehoanao ny fitiavanao tamin'ny alalan'ireo mpanompo izay nampiasainao ireo
zay manondro fa ianao fitiavana ny nampiasa azy ary ianao no hitanay. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Timoty voalohany toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo. Tiaka ianao amihana tsara ny fekibonao amin'ity sujet manaraka ity. Koa mananatra voalohany indrindra mba hatao izay fangatana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona ho amin'ny mpanjaka. Ho tolomy mety hitoetranao io fa tsy maintsy vita vavaka eto ny fisaorana. Halleluja. Tsy mety ianao miady amin'ny olona, tsy mety ianao miady amin'ny olona, tsy mety ianao miady amin'Andriamanitra, tsy mety ianao miady amin'ny mpitondranao. Sitrapon'Andriamanitra izany fa tsy resaka hoe positionnement politique. Sitrapon'Andriamanitra izany. Nizaniza ho eo amin'ilay fitondrana dia hitovy izay afatra izay, tsy mahazo miady amin'ny mpitondra ianao. Ka ilay izany paster mangina. Aza justifiena ilay izy. Reseo ilay izy. Aloha lofitantsika ilay ho an'ny olona rehetra aloha. Aloha tika sizay manokana mihitsy mpitondra rehefa avy eo. Misy olona be dia be napetraka Andriamanitra teny an-dalam-piainanao. Mety ilay mpivarotranana, mety ilay receveur, mety nisy mpangataka te mba natsiaro ilay reny olona reny tian'Andriamanitra isaoranao fa izy nampifanandrify ny lalam-piainanao sy reny olona reny. Mety tsy takatry ny sainao fa misy programa manja be, tsara be ao ambadiky reny fa ny zavatra tian'Andriamanitra vita fotsiny avy ao anatinao hanandra tanana ianao dia isaotra saika sitraka ny tompo. Fa reny olona be dia be nampifanenany taminao reny avy amin'Andriamanitra, misy programan'Andriamanitra, mahasoa an'Andriamanitra, mahasoa anao ary mahasoa an'ireny olona reny. Aza anatin'ny tananao. Isaoran'Andriamanitra ny olona rehetra izay mifanena taminao. Isaoran'Andriamanitra ny olona izay mifanerasera rehetra taminao. Mety ho mpiara-mianatra ho an'ny ankizy, mpiara-miasa, mety ho havana lavitra, mety ho nizaniza, mety ho leny an-dalana, mpanolo-bodirindrina. Tsy haiko hoe iza daholo ny olona napetraka Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra ny fanandrify tamin'ny fiainanao nandritra ny ty taona ity. Miangavy ianao isaory azy zany, saotra raha eo. Mankasitraka sy misaotra anao zany amin'ny olona rehetra izay nataonao ny fanena taminay, ny fanerasera taminay, ny ray lalana taminay, teny an-dalana nisy anay. Tsy voatery ho takatry ny saina avokoa fa ndreto izay mamerina mpisaorana ny fantanterahany taona fa fantatreva misy programa feno voninahitra avy aminao zany na tsy takatry ny saina azy. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy venina masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Sa anatin'ny tananao dia isaoran'Andriamanitra ny amin'ny mpitondra, ny amin'ny mpanapaka, ny amin'ny tompon'andraikitra, nizaniza ankasitrao Andriamanitra. Andriamanitra mpanjinina fa tsy le olona. Saotra ray aminaran'i Jesosy. Ianao no manendro ny mpanapaka, ianao no mametraka ny mpanjaka eo amin'ny seza fiandrianana, ianao no manendro ny filoham-pirenena sy ireo karazana tompon'andraikitra maro samihafa. Saotra tompo ny amin'ny président Madagascar, saotra ny amin'ny premier ministre, saotra ny amin'ny président Sénat, saotra ny amin'ny président ny Assemblée nationale, saotra betsaka izany amin'ireo mpitondra rehetra sy mpanapaka, na ny député sy ny sénateur, ny chef fokotany sy ireo mpitsara sy ireo olona be dia be, ireo mpitandro ny filaminana, ireo mpiasa ny administration, fonctionnaire rehetra. Rehetra izay misaotra sy mankasitraka anao fa izy ireo ny amin'izao génération zao, ireo napetraka sy nitendrenao amin'izao promotion 2022 hipassy amin'ny 2023. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy, tsy diso ianao namela an'izao situation zao hitranga. Fantatra efa eo tananao ny contrôle ny zavatra rehetra. Dia tsy manokatra amin'ny fonay ankasitraka anao, hisaotra anao, tsy ahita fa tsy ianao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy venina masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tehaka mafitsika ho an'ny tompo Misy révélation anankiroa zaraina aminao amin'ity takarivo ity amin'ity maraina ity azafady mba ampiorenana amin'ny fiainam-pisaoranao. Amen. Voalohany misy zavatra sarobidy be ao anatin'ny fisaorana. Tena kaikinao misy zavatra sarobidy ao anatin'ny fisaorana hoe. Nampianaran'i Jesosy izy ity ao amin'ny Jaona toko faha 1:10 andiny faha 2:70. Jaona toko faha 1:10 ny andiny faha 2:70 amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nesoro ny vato ary Jesosy efa nanandratra amin'ny masony ka nanao hoe raha eo misaotra anao fa efa niaino ianao. Naseho an'i Jesosy ny révélation momba an'Andriamanitra eto fa sarobidy lavitra no le valiny ny toko fa niaino anao Andriamanitra. Averiko. Ny important araka ny fanazavan'i Jesosy eto tsy le valiny hitondra fifaliana ao anao fa le fifaliana mielo lalanao ao am-ponao satria fantatrao fa nanongilatsofa na iaino anao Andriamanitra. Ny dikan'izay any amin'le valiny tsisy ediko saina fa any amin'ny fiainony efa assuré.
ozy jesosy raha eo misaotra anao fa efa niaino ahy ianao ny fifalian' jesosy tsy lazaroso mivoaka fa ny ray ny aino azy ary nivavaka nataony tonga dia fisaorana amin'ny fametrahana an'Andriamanitra mahafantatra ny tokony ataony satria miaino anao izy. Ny dikany hoe miaino tsy hoe anao ny sitraponao izy. Tavitratra maheno tsara tsika hoe ny dikany hoe miaino anao Andriamanitra dia tsy midika hoe anao ny sitraponao izy. Manana ny sitrapony Andriamanitra. Ary tia hiteny aminao sy ampanantenanao fa ny sitrapon'Andriamanitra ny tsara indrindra ho anao. Misy fotoana ohatra mampanaintaina eo amin'ny nofo ny sitrapon'Andriamanitra, fa raha miaritra kely eo ianao dia mampiakatra ny adinao ho ao amin'ny fanahy. Tsy hoe finaritra ianao fa ho sambatra ianao. Amen. Andriamanitra miaino anao, mihetsika sy mamaly anao araka ny fahatsarany tsy misy fetra, fa tsy araka ny fahaterenao. Aza alefany amin'Andriamanitra ny pression, aza presen'Andriamanitra, aza teren'Andriamanitra. Hoe raha tsy valianao androany tena maty a. Andriamanitra na tsy valy androany aloha za miazona ny ainao tsy maty ianao. Dikan'izay tsy zay le izy fa hovavaka. Alleluia. Raha tsy valianao androany za tsy hivavaka intsony amin'ny latsinainy. Andriamanitra hoe piako ny ify hivavaka amin'ny latsinainy. Fantatr'Andriamanitra izay tokony ho piany eo amin'ny fiainanao mba ahafahanao mitodika any aminy. Sa tsy fantany ve? So dia mba fantany zavatra rehetra ankoatran'izay ampiverina anao. Fantany tsara ny mampiverina anao. Izay no mahatsara lavitra atsika tsy miandry an'Andriamanitra mampiverina fa tonga dia miverina. Io Andriamanitra io mantsy Andriamanitra ny robinet. Ianao misonenika tsara mandeha ny asa, fakatỳ izay mivady, salama ny ankizy. Misy nomination avy eo amin'ny conseil des ministres amin'ny janvier. Lo olona ao amin'ny fiangonana. Rehefa misy toetra tsy miova ao, Andriamanitra amin'ilay anjely idio robinet voalohany aloha. Faharoa, ambara-piakenao tompo fa inona tena tianao dia averin'Andriamanitra le efa niteneniko taminao ihany. Miala amin'ity toetra efa niteneniko taminao ty. Andriamanitra mandre anao, mihetsika mamaly anao araka ny fahatsarana fa tsy araka ny fahaterenao. Tantara faharoa toko fafito andimy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo. Zareo tsara nivavaka nataony Solomon sy namalian'Andriamanitra azy. Mianaran'i Jesosy. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anetry tena, hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka mela ny elony ary asitrana ny taniny. Ary izao dia hihiratra ny masoko ary ny sofiko hiaino mivavaka izay atao amin'ity fitoerany ity. Mamy ane izany teny izany zareo tsara fa te hiaino anao Andriamanitra. Ary rehefa tonga Jesosy, tonga dia nidinganina daholo ny zavatra rehetra, fa vao tonga zanaka ianao dia tonga dia henona. Fa zao anefa zanak'Andriamanitra dia manetry tena, mitady ny tavan'Andriamanitra, miala amin'ny ratsy fanaony. Izany hoe tao a Jerosalema manetry tena aloha ianao, mitady ny tavan'Andriamanitra aloha ianao, miala amin'ny ratsy fanaonao aloha ianao vao henona. Fa rehefa tonga Jesosy, tonga dia amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia manao zao ny sofin'Andriamanitra. Tonga dia miaino anao. Amin'izao vanim-potoana izao zany mampiasa ny anaran'i Jesosy sy miaina ny anaran'i Jesosy ianao, fa tian'Andriamanitra ho hita ny fanetretenanao, ny fitadiavanao azy mandrakariva sy ny fialanao amin'ny ratsy. Tsy hoe ny foanany le fepetra, fa tsy nalefa ny aloha fa nataony miandry ianao ao aoriana. Fa ny tena ngeza be dia izao, vao misento ny fonao dia maheno ny dadanao, vao misokatra ny vavanao dia miaino ny dadanao, vao aloky ny vavanao ny requête sy ny demande toy izy Andriamanitra hoe henoko izany ry zanako. Ary izay mahatonga antsika tokony hamelona fisaorana mamy be amin'Andriamanitra, satria ny demandinao rehetra hatramin'izay efa henony. Dia mety hiteny fa mandritra ilay izy mbola tsy mivaliany miandro ny fiovanao.
ka leo miazakazaka mba hoaingana ny fiovantsika afan'Andriamanitra manafaingana ny fotoana amalina n'le valim-bavaka mifanandrify amin'le toetra mety. Raha ohatra zao misy olona ety bezesta dia misy valim-bavaka miantona, satria fantatr'Andriamanitra vao milatsaka io dia tsy maintsy izesta ndray izy. Dia tsy le problema n'le valim-bavaka ny problema an'Andriamanitra fa le problema n'le zesta, satria tiany ianao raha hanina rehare dia Kristy nirehare anao. Androany maraina manokana afaka mizesty ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny fanahin'ny zesty amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahasoana zany e, avereny tsara ao tsainao fa tsy avy aminao ne le izy. Lasa ohatrany hoe misalotra zavatra tsy anao ianao. Andriamanitra ny ao ambadiky ny fahombiazan'ny fiainanao. Amen. Andriamanitra tsy nametra ny fiainonanao tao Jerosalema. Jesosy mivavaka tao Betania, izy tao Betania le fasana fa tsy tany Jerosalema. Teo Jesosy nijoro avolombelona hoe misaotra raha eo efa niaino ahy ianao. Tsy tao a Jerosalema fa le présence tao amin'i Jesosy sy niaraka tamin'i Jesosy. Ny programa trehanao androany io dia efa vita ao amin'ny alifahan'Andriamanitra. Zavatra efa vita ny tenenin'Andriamanitra aminao fa tsy hoe zavatra vao ataony. Raha hitentsika zany hoe zay lazainy dia ataony dia tsy ampy, fa tokony hoe zay lazainy dia efa vita ny kasehony. Tena akaikinao ny zavatra lazain'Andriamanitra aminao hoe tsy hoe zavatra vao ataony hoe fa zavatra efa vita le izy, fa aseho sisa hoe. Hitanao zay mahatonga na tokony hisaotra azy, satria efa niaino anao izy, manomana ny tsara indrindra ho anao izy, mamolavola ny zavatra rehetra hiara-iasa asoa atonga ny fahafamponao ho feno. Fa melohanao ho afapo amin'ny zavatra ataony dia tian'Andriamanitra anao hianatra ho afapo fa eo izy. Zay fotsiny. Eo tsy manao ninin'Andriamanitra fa falibe ianao. Raha vitanao zay dia miarabanao fa mandroso ny fiainam-panahinao. Tsy hoe Andriamanitra miasa ny tianao fa Andriamanitra. Ka na tsy miasa ary izy tianao foana, satria tsy ny asany no itiavanao azy, fa satria izy ny tianao meloha dia mba lasa mahay mity azy ianao. Avy amin'ny fahatsapahanao indry tia zazo ordirany tsimponina taizy tia ny tiavana. Ny olona rehetra nandao ahy daholo fa izy reriny tsy mba nandao ahy. Tamin'ny fotoana nanilian'ny olona anao, ny tompo rery ny joro teo hoe za tsy manilika anao. Ny olona ny teny hoe ale, tompo ny teny hoe avy. Ny olona rehetra ny teny hoe za tsy tia anao, tompo rery ny teny hoe avy fa za tia anao. Ahoana moa tsy hananao fahatsapana hiverina sy toetra ao amin'izany Andriamanitra tsara zany. Tsara aminao ny tompo. Mety mbola tsy takatry ny sainao androany le izy hoe fa inona ny tena tiana atao amin'ny fiainako e. Na zay fomba fametranao fanontaniana zay fotsiny dia efa tokony ho kalma ianao miresaka aminy. Na ninona anao izy kay aka nataony korotana amin'ny fiainako. Izy nge tsy Andriamanitra ny fikorotanana, Andriamanitra ny fiadanana izy. Sao dia tsy izy ny nanan-korotana, izy mihitsy ka. Misy teny zay ao bokin'ny Baiboly ozy izy amin'ny obolana. Ny fahadalan'ny fony olona ozy izy ny madisy ny lalakalehany dia amin'i Jehovah ny sosotra ny fony. Sao dia marina aminao zay? Sao dia ho aho. Satria Andriamanitra tsy manao fahadisoana zany. Mahavariana, Andriamanitra tsy manao fahadisoana. Nefa ny fiainanao ohatr' izao. Sao tokony mandiny tenitsika. Fa sao nisy zavatra tsy nentina ataontsika dia lasa mitarazoka ilay izy. Ilay Andriamanitra te hanampy antsika indray no omentsika tsiny. Tsy any Andriamanitra ny tsiny, ary efa nentin'i Jesosy ny tsiny. Verena tsara fotsiny eo amin'ny tompo, raisy ny sitrapon'Andriamanitra, apiaro ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Tena akaikinao, izay ny tenenin'Andriamanitra efa vita hoe tsy vao atao fa efa vita hoe miandry aseho. Jereo tsara fa rehefa napahitana ny Jaona ny Jerosalema vaovao dia Jerosalema vaovao efa vita miandry ho ampidinina. Ny mana zao mofo efa misy, sakafon'ny anjely tao an-danitra nampidinina. Tamin'ny fanatitra nataon'ny Elia hafa efa nisy tao an-danitra
no nampidinina nandoro an'ilay sakrifisy nankasitrahana. Faharoa, izay nytenenin'Andriamanitra dia tsy voatery ataony eo amin'ny fiainanao eo no eo, satria mikaonto eo mason'Andriamanitra amin'ny fiainam-panahinao. Izany rehetra izany dia isaorana an'Andriamanitra, satria izao raha misy valim-bavaka hanimba amin'ny fiainam-panahinao ka terenao dia simba amin'ny fiainam-panahinao dia tsy mahafaly an'Andriamanitra izany, satria ny fiainam-panahinao ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Tsy valim-bavaka ny ilainao fa mpiaino vavaka no ilainao. Zay mahatonga Jesosy ny teny misaotra ray ao fa niaino ahy ianao. Tsy problema izay isehon'ny valiny sy ny endrika isehon'ny valiny fa ny zava-dehibe amiko ianao niaino, satria niaino ahy ianao. Zay mahatonga ny Salamo 65 dia manambara hoe mpiaino vavaka ianao no atony nofo rehetra. Asa rato ny tananao hovaina atony fonao dia tenen'ny Andriamanitra misaotra betsaka fa niaino ahy ianao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, misaotra anao mifony amin'ny manontolo izay amin'ity maraina ity, mianatra misaotra anao tahaka an'izay fisaoranao Jesosy, fa lehibe lavitra sy mihoatra sarobidy noho ny valiny mety hitondra fifaliana ho anay, nanekenao hiaino anay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa titla amin'ity taona ity tena niaino anay ianao, izany misaorana isan-kasitrahana anao. Misaotra ny fitiavanao anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa fatra-pisaotra ianao dia hompatsivo ny fanamasina hoe ty le nangatanao tamin'ny 2005, ty le nangatanao tamin'ny 2012, ty le nangatanao tamin'ny mois de mai 2020. Ny zavatra zao niainako tamin'ity 2022 ty tena tsy napoziko, fa saintom-po tatao anatiko tamin'izaho mbola tsy nanana an Jesosy en l'an 2000. Nampatsivo ny fanamasina, hitanao le saintom-po tamin'iny, io le izy efa nyrealizeko zao. Tsy ela zany tena kaikinao, tsy ela zany fa za manisa hoe misy tonga dia firy i pastérieur ohatry zany aza manisa fa isory fotsy fa mamaty any amin'ilay fatokin'Andriamanitra isaona fa tsy any amin'ilay isa. Mahatonga amin'ny tena aza ataony amin'ilay isa sao dia za ela be vao niova dia zay mahatonga ilay izy ela be. Ny anao mety androany marainao miova, mety tonga dia raha riva ilay izy mivaly. Tsy formule ilay izy. Tsy tonga eto ampianatra hoe ny 20 taona iandrazana ny tompo, ny 20 ka na ianao ve tsy ho kivy voateneniko an'izany. Hoenjany tiry data fa 2022 oviana zany vao hivaly io. Tena akaikinao arakaraky ny fiovanao zay mahatonga amin'ny zoron'olombelona hoe ny nahy mety 22 ans vao niova ilay izy, fa ny anao mety 22 minutes, mety ho 22 secondes, tsy fantatro. Alléluia. Dikan'izay raha vao hitan'Andriamanitra ny fiovana miaraka amin'ny angatsiariny izy anotrina anao. Zaranga mahita fa ty journée ty béni. Tenanao zay wow, le saintom-po tamin'iny io fanitranga. Le izy zaka hoe miandro fotoana mahamety fotsiny fa voarain'Andriamanitra zafady, voarain'Andriamanitra rangaha io tsy hoe mampisenerva le izy fa tenena akaikinao voarain'Andriamanitra le izy hoe aza mikiropaka ianao hoe fa voarain'Andriamanitra le izy. Faharoa ny atao hoe fisaoram-pahasoavana, fisaorana avy amin'ny fahasoavana. Ny fahasoavana mantsy dia zavatra raisitsika maimaim-poana amin'ny fahatsapana fa tsy misy avy amintsika fa avy amin'izay nataon'Andriamanitra. Dikan'izay ny conclusion en grâce zany dia tsy mendrika je ne le mérite point, atsipa tsy mendrika an'ilay izy fantatrao hoe misy zavatra be dehibe nitranga tamin'ity taona ity nataon'Andriamanitra ihany na tsy mendrika an'ilay izy ary ianao. Ozy izy ny Genesis 2:30-2:12, ozy izy Jakoba ny anaran'i Jesosy, Genèse 32:11. Ary enjany nareo zany raha tena vao misento fotsiny le verset to dia fa atsy tsy mendrika nahazo na dia kely akory aza tamin'ny famindrapo rehetra sy ny fahamarinana rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao. Mijery Jakoba
reo ny ankonany, reo ny vola mankarena, ny fananana, ny chameau, dromadaire, ny bourrique, ny bœuf, tsy nisy cochon aloha e, ny mouton, agneau, tsy nisy dinde koa satria ny dinde avy any États-Unis mbola tsy izy zay tao. Fa nijeren'ireo Jakoba dia zao ny conclusion any. Ohatry ny conclusion tika ihany koa entinao aloha mamarana ny taona. Tompo, na ny sasatra ary aho tsy nahita an'ireo, na niezaka ary aho tsy ahazo ohatran'ireo. Ary rehefa manao bilan fiainako ohatry ny hoe tsy tokony androany akory any tokony ahazo an'ireo, fa mandinika nefa efa nomenao aho ireo zavatra ireo. Averena eo amin'ilay toerana tsy nahamendrika nahitan'Andriamanitra anao ny fahatsapanao. Averena eo amin'ilay lavaka ny tsimponana an'Andriamanitra anao ny fahatsapanao. Ny fahatsapana fa tsy ianao satria le lavaka ny tsimponana ny tompo ao matsy ohatran'ny somary ny sotra zany taloha dia pastera ny teny hoe verena amin'ilay lavaka dia very ny sotra aza. Ny fahatsapanao fa tsy ianao, mba hatserovanao hoe fony ianao tanaty lavaka ka nijeren'ny olom-potsiny sy nitazan'ny olona, nisy anankiray tsy nitazana anao fa nitsangana izy dia namoaka anao namiana anao dia nanao kalain anao nefa ianao maimpotoaka be. Jesosy zay resahako zay. Tsinitsiny ntsika rehetra raha tsy teo Jesosy, tonga eto hampatsiaro anao an'izay. Mety hiteny ianao hoe Krisy pastera nianatra be na tonga fiainako ohatr'izao, dia hiteny aminao fa tanatin'izay parcours-na fianarana izay nisy tanan'Andriamanitra. Tsy nataon'Andriamanitra mipitsika tamina inona ity mianatra be loatra ianao, surmenage. Andriamanitra no niaro anao tamin'izany. Ary mety misy tratran'izany koa no mahaenao an'ity fampianarana ity, afaka harenin'Andriamanitra koa fiainanao fa tsy izany ny problème. Tsy ao amin'ny fianarana ilay izy mila mianatra nefa ny ankizy. Amen, mila mianatra satria misy zavatra tsy hay tokony ianarana, fa tsy fianarana ny ilainy fa Jesosy. Fa teto Jakoba tena niteny rehefa nandinika izy tena tsy mendrika na tsy aro izy nandainga tamin'ny dadany. Nareo ve mieritreritra moramora zany? Mikika anaty zany hoe dadanao zao raha dia hitanao hoe mpanamasony dia ampiesononao. Raha le volo-tanana aloha dia sao fa mitenena hoe izy ianao zao ohatry ny feon'ny Jakoba ane zany ohatry ny nety le izy tamin'izany satria azo le tsodrano. Rehefa nandeha amin'izay ny tombo-taona amin'izay Jakoba mialehibe, mahavariana fa amin'ny alina rehefa hidina tsara ny omby masika rehetra, misy fieritreretana ohatry maneno sy any amin'ny roaroa maraina tsara iny, eo dia matory be nefa mpandainga. Tafafondra aloha Jakoba, aloha misotro kafe kely, jerevana tsy manala izy le kafe. Teo izy nandinika dre izany faharatsiako sy ny fahatsaran'ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Hitanareo, izany mahatonga an'Andriamanitra mbola maika mampitombo alezy eo amin'ny fiainana satria mahafantatra tsara io lehilahy io fa tsy avy amin'ilay fahatsarana fa avy amin'Andriamanitra. Isaia 51:1 miaino ahy ianareo izay miezaka mitady fahamarinana dia izay mitady an'i Jehovah. Tsarovo ny vatolampy izay nakana anareo sy ny aty lavaka izay niadina anareo. Misaora amin'ny asa fanompoana izay misy ianao sy nanendrenanao. Misaora ny fifidianam-pahasoavana. Ananty ity fahatsapany ity tamin'ny vao nanomboka ny hvkl tamin'ny 2003 efa tonga ianao. Dia zaho afaka miteny efa tao tovoka za afaka mamaly fa misy antatra avy itsy roko-pavolombelona tiako terenina hoe nisy olona izay nitendrena tao dia mety nialy izy na mety tsy nandroso izy dia nampidirin'Andriamanitra ianao. Mety tsy takatry ny sainao zany fa hisokatra masom-panahinao ahatsapan'izany. Ohatra fotsiny raha mpitendry ianao talohan'ny tendrenao tao tsisy nitendry mihitsy ve teto? Nisy ka talohanao ny hira, talohan'ny toriteny, talohanao zavatra be dia be nisy ihany ane.
vavaka ho andreny olona rentsika. Zavatra hitako aloha, mety nisy olona hafa teo alohanao fa lasa ny fidian'Andriamanitra ianao. Mety tsy nanaiky izy dia lasa ianao ny natsangan'Andriamanitra. Iza moa Davida nyrojo sekory ny tadiavin'Andriamanitra rehefa nandasy oly. Davida zany tsy premier choix. Iza moa Arona? I Arona rojo sekory ny tadiavin'Andriamanitra solo Mosesy rehefa nandà Mosesy hampiasa ny vavany. Iza moa Paul nyrojo sekory ny tadiavin'Andriamanitra rehefa nandà Petera na adevitra hoe ka za tsy afaka minina fa maloto ty dian'Andriamanitra be discussion be zany efa maiky tsika andeha ambabony jentilisy. Tsy haiko iza moa ianao mampatsiaro anao hoe mety tsy teo ianao androany fa nisy Andriamanitra niasa namindra fo dia lasa eto ianao androany. Lasa isan'ny mahita ny zavatra ataon'Andriamanitra tao amin'ity asa fanompony ity, mandreny révélation mpanorenana ahafahanao miatrika ny fanjavonana, manatrika ny fotoana ny farany. Tena milaza aminao marina fahasoavan'Andriamanitra sy famondrapony feno ny mahatonga antsika mifakahita eto amin'ity takarivo ity. Ozy izy Joda teo Robena fa tsy nahatoky Robena, teo Simeona fa tsy nahatoky Simeona, teo Levi fa tsy nahatoky Levi. Dia Joda nitan'Andriamanitra teo dia natsangan'Andriamanitra Joda. Tena kaikinao manangana anao ny tompo hoe tsy hoe satria mendrika ianao fa satria tiany ianao manasanao hitsangana dia anao izay vavaka fisaorana izay tsika. Asan-dato ny fisaoranao fa be ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ity taona ity. Tsy hoe nino be ianao fa misy taona tena renao mihitsy tena efa tsy any zany finoana zany, mbola nisoven'Andriamanitra ihany. Drendray efa tsy any anatinao intsony ilay faniriana, mbola nivalian'Andriamanitra ara-potoana ihany. Misy taona efa renao zany mihitsy tena efa reraka ianao fa mbola teo Andriamanitra tsy nanary ianao, nanamelanao rery. Reny fotoana reny ho tsaroantsika anatina fotoana foy androany maraina dia avadika tsika fisaorana fa ny akabiazany zavatra nataon'Andriamanitra sy naseho teo amin'ny fiainanao joro vavolombelona eto androany maraina fa avy amin'ny fahasoavany sy ny famondrapony. Ao fantananao dia efa ny fisauranao, efa ny fisauranao amin'ny fahatsapanao fa ny tsy famendrehanao dia tsy nijeren'Andriamanitra fa namaly anao ihany izy. Mety nisy promotion azonao tamin'ity taona ity, promotion tokony mbola ela be satria misy condition be dia be fa to dia nidingan'Andriamanitra dia nomeny anao ilay izy. Mety hoe misy zavatra nandrasanao mba tianao ho tonga nefa tena tsy mbola fotoanany fa nijery Andriamanitra dia tonga dia mivaliana ianao. Mety hoe programme tokony dans 5 ans fa nahitanao Andriamanitra hoe ianao miaraka amin'ny finiavana tsara androso amin'ny fiovampo sy fiovampiainana dia nefain'Andriamanitra ihany ilay faniriany fonao. Narovana ianao tsy ho tratra ny valina retina mandringana, teo ny fiarovany sy ny famondrapony. Isaorana sy ankasitrahana anao ny fifidianam-pahasoavana. Saotra betsaka ny amin'ny zava-tsoa ataonao amin'ny fiainanay, ny fahafenona, ny fahabetsahana, ny valimbavaka, ny fahagagana, ny fanovana, ny fanokafana lalana, ny fiazonana, fiarovana. Saotra anao ny amin'ny masom-piantrano amin'ny fiainanay, mankasitraka ny amin'ny faharetanao miaraka aminay. Saotra fa dinganinao ny tsy famendrehanay, tsy midika hoe hitoetra amin'ilay tsy famendrehana izay fa renay mihitsy ny hoe tsy hoe mifanaraka amin'ny finoanay daholo ny zavatra nataonao tamin'ity taona ity. Tena dady ianao mikarakaranay. Saotra ny amin'izao fotoana marain'izao fa any miverina tompo amin'ny fahatsapatena sy amin'ny fahatserovatena fa nisy lavaka ny edinanay atonga anay miaraka aminao androany. Nisy vatolampy nakananay atonga anay toy ny vato matanjaka sy mahery androany tahaka ny Petera iorena ny fiangonana. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tratrasony 31 décembre 2022 zay avy aminao zany. Saotra ny amin'ny asa, fiainana, tokatrano, taranaka, fianarana, fanomezana, fampahitana fity nataonao teo amin'ny fiainan'ny zanaka ao tsiraray avy. Saotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny voalazako tamin'ny voalohany dia mifandraika amin'ny latabatra no velaran'i Jesosy ny fisaorana. Niala izay namadina Jesosy nandray mofo dia niteny hoe ty ozy izy ny nofoko izay mivakiana ho anareo. Izao ny atao ho fahatserovana. Dia nampianatra Jesosy zaho izy ny mofo naina.
zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako a manana fiainana mandrakizay. Ny nofoko ny tena fihinana, azonareo hohanina ny zavatra rehetra efa nomeko hoe azonareo hohanina. Zavatra tsy avetr'Andriamanitra hohanina dia ny ra. Tsy mahazo mihinana boudin noir ianao zany, na sesika, satria misy ra eny. Fa ny ankoatran'izay izy Andriamanitra hoe azo hohanina. Raha mba mety koa dia aleo tsy mihinana rongony koa raha mba mety. Fa tsy haiko hoe maninona koa ianao mihinana rongony satria tsy azoko an'iny. Misy zavatra ny apetraka Andriamanitra lojika. Ozy Jesosy misy azo hohanina, fa ny tena fihinana nofoko. Fantatrao ve ny tsirony ity zavatra ity? Tsisy tsirony. Nefa ty ohatry ny tsisy tsirony asainy hohanina ity no garantir ny journée anao hatramin'ilay sakafo be hohaninao raha alina raha hiatrika an'izay ianao. Ty zany le ohatry ny tsisy tsirony nefa miantoka amin'ny fiainanao. Mihoatra lavitra anao le be dia be hohaninao ohatry misy tsirony nefa mampatanjaka fotsiny sy mampasalama ny nofinao. Fa ty to dia misy impact ao amin'ny esprit, âme, corps. Ao foana tananao anankiray dia misaora an'Andriamanitra. Misaotra ray amin'an'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany. Misaora azy. Tio Jesosy kapoaka ny fisaorana. Isaka manao fandraisana zany tsika dia raha mpisaorana zany raha an' Jesosy, mampiditra fiaina mpisaorana. Tena akaikinao tehirizo ny fiaina mpisaorana hoe aza vela ho resy ny fisaoranao hoe na oviana hoe tio ny tompony raha nyfanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloko ny maro. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'izao famaranana ny taona izao. Fa voavela heloko ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaora azy. Saotra betsaka ny amin'ny fotoana androany Jesosy fivoriana avy aminao no tendrenao ahafahanay miverina eto amin'ny alitara mivavaka hitondra ny fony feno fisaorana sy fankasitrahana ny fifaliana amin'ny fiekena fa ny zavatra rehetra tamin'ity taona ity programme millimétré avy aminao. Tsy natao isy fanahina kory satria zavatra efa mipetrapetraka natao isitrahana. Rehetra misaotra sy mankasitraka anao ary hifonanay aminao raha mbola tsy feno ny fisaoranay fa mifonay Jesosy tena faly izay manana anao. Misaotra ny amin'ny zanako tsirairay izay tonga teto afaka niombona latabatra taminao, nisitraka nofo sy ny rahanao ary nahazo famelan-keloka maimaimpona vaovao indray. Misaotra betsaka ny amin'ny fiainany tsirairay avy izay nanaovana fisaorana na ny asa mandrara amin'ny fianarana amin'ny fiainatokantrano. Misaotra betsaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy mahazo teo na vetivety dia anao fanaty sika dia misy pasteur anao ny vaovao vetivety. Rabantsika tratra amin'ny faran'ny taona. Alleluia. Araka ny nambaran'ny mpanompin'Andriamanitra teo dia aza maika hamarana amin'ny fotoana fa mbola misitraha alohan'ilay fahatsaran'Andriamanitra mandrapahatonga ny amin'ny 12 alina. Alleluia. Dia araka ny efa nambara teo misy réveillon tsika. Tsy mivarotra bie fotsiny zany fa mba miezaka ianao manaraka live rariva. Amen. Manomboka amin'ny 7 ora eo dia efa manomboka miandry ianao. Amin'ny 7 ora fa ny mpanompon'Andriamanitra sy ny tarika maro samihafa any ivelany. Mba hisaorantsika ny tompo. Andao aloha tsika hisaotra ny tompo hitehaka mafy be voninahitry ny tompo fa tsy eto Madagasikara ny atao le réveillon tena izy fa any ivelany satria tsy tia tena Andriamanitra. Amen. Dia any a Paris manomboka amin'ny 9 sasany ao amin'ny 13 bis manahirana koa le miteny an'ilay adresy amin'ny vazaha fa mino fa zareo any ivelany any ohatra zao le natao pasteur Jaomaly. Ho anareo izay any Europa, any France, aiza koa any amin'ny rehetrarehetra izay afaka mamonjy any a Paris, any amin'ny Saint-Leu de Serran, tsy haiko. Zay. Zafady tompoko fa tsy frantsay afaka azy. Dia afaka miantso ny 06 12 91 19 01.
06 12 91 19 01 raha manontany momba programma zay réveillon atao rariva any antoerana miaraka amin'ny groupe tanjona Sharon Sara ary ny mitondra ten'Andriamanitra dia pasteur Rodolphe Dafny Ariva amin'ny valo sasany tsika ty ihany koa dia afaka manaraka en direct aza lanina loatra amin'ny sakafo mivola fa ividiano crédit anaovanao an'le live. Alleluia, iny ny tena sakafo be fa na zany ara dia maniry anao hinana tsara raha ariva. Alleluia. Fotoanantsika araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo dia latsinainy tonga dia manomboka tsika latsinainy, tonga dia manao pratika tsika latsinainy, tonga dia mandeha tsika latsinainy ao amin'ny sekoly etsy amin'ny super U Analakely deuxième étage latsinainy manokana betabe le vavolombelona maly dia mbola misy kokoa le vavolombelona ny aminay rehefa namonjy sekoly izy dia ny zavatra nitranga dia dikan'izay zany misy mitranga foana rehefa miteny Andriamanitra, tsisy hoe zavatra mandalindalo fotsiny iny dia sekoly dia efa mba fanao moa iny dia mba hatao zany fa misy zavatra mitranga foana dia vavolombelona tsika rehetrarehetra rehefa avy eo. Alleluia. Manomboka amin'ny fitora ny eny amin'ny super Analakely amin'ny deuxième étage ka hatramin'ny valora sasany eo latsinainy sekoly mpanasitranana, talata sekoly mpamahana olana, larobia sekoly ny tokantrano sy sekoly mpanambinana fitahin'Andriamanitra. Fotoana miavaka ireo dia ho tahin'Andriamanitra tsika nandram-pahatonga ny famikofokofoka daholo mipihira tsinona dia tahin'Andriamanitra tsika. Alleluia. Araroty ny fotoana ny radio tsika efa mandeha 90.8 misy faritra eto ambavaka le radio satria mbola mila miakatrakatra kely le puissance, mbola mila antenne ray tsika, mbola mila zavatra vitsivitsy tsika, efa mahare daholo ny akamaroan'ny toerana fa misy vitsivitsy mba tian'Andriamanitra hare dia inoko fa tsika tsiraray avy dia mba isikiponitra mba hanampy ao anatin'izay. Ndao tsika hitsangana ary dia hisaotra ny tompo injira ty anoloana ny tananao ary ray amin'ny anaran'i Jesosy tena sarobidy aminao tokoa zany ny fisaorana i tompo malala dia tongeto zay tsy manan-kambara fa tsy misaotra satria fahasoavanao mbola nahato zao anay na dia afaka ny nanome ary zay androany tsy avy aminay zany fa avy aminao, na dia afaka ny faly ary zay androany tsisy avy aminay fa ianao no mampifaly anay fa avokisa-pifaliana ozy izy ianao ny amfanatrehanao. Misaotra tompo makasitraka anao zay mbola afaka nanatateraka n'izao fanatitra fa volonkarena sakrifisy mba ho voninahitry ny anaranao rery andry, ampy ho anay ny fahasoavanao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tiaka mafitsika voninahitry ny tompo. Ndao hika alleluia mafy hoan'i Jesosy ndao tsika hisaotra an'i Jesosy asandrato foana fisaoranao an'Andriamanitra, hisaotra an'i Jehovah lalandavitsika eo ambavatsika mandrakariva ny fideranan'i Jesosy. Amen sa tsy amen alleluia. Ndao tsika hideran'i Jesosy ary favamponitanantsika mitanana an'i Jesosy. Socha Jehovah lalandava eu mandrakariva fiderana ze uderai satria lehibe ny fitiavan'i Jehovah fa fitiavana
sitraka hoe tompony mandraiky izay ny anaranao raha io anehoana izay ny tompo ty zanakao otikiarakirareo manova izay rehetra sitraka hoe renay fony anao jesosy utenaine mandraiky izay ny anaranao dia mba hanaova izay rehetra sitraka hoe utompona mandraiky izay ny anaranao rainay anehoana izay ny tompo ty zanakao utenaine ataontsika zay rehefa avy eo rehefa miraha ava famantananao dia asy fisaorana mamy be amin'Andriamanitra. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa isan'ny nitehirizinao hatramin'ny farany, ahita amin'ny farany sy aina an'izao farany taona izao. Misaotra ny fivoriana maraina ho fitohizan'ireo fisaorana be dia be dia tena mankasitraka izay
mame voninahitra anao, misaotra ny amin'ny fandraisana sy ny famelan-keloka, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fitantananao sy ny fitondranao. Raiso ny dera sy ny laza ary ny voninahitra izay atolotra anao satria mendrika anao ary tena anao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tononona ny tsodrano amin'ny fiainanao. Ny fitiavan'Andriamanitra ray fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fiobona avy amin'ny fanamasina eo amin'ny fiainanao. Ny fiatraikan'ny fandraisana fiombonana amin'ny Kristy androany dia hiatraika eo amin'ny fanahinao, ny ainao sy ny vatanao. Mandehana fa efa eo Andriamanitra ao anatinao ny fanatrehany momba anao izy. Tsofina rano sy tonono ny tontolo androandroany ity ho feno ny voninahitra Andriamanitra. Isitrahanao ny fahasoavana sy ny famindrapony, hitombonao hifankazatra aminy. Tsofina rano sy tononona tsara fefary taonanao ty amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahiry Andriamanitra hiempitanao amin'ny taona vaovao. Hifankahita amin'Andriamanitra ianao amin'ny taona ho avy eo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona amin'ny fanasitranana, fahasalamana eri-tanjaka eo amin'ny fiainanao, fiadanana ho an-tokantranonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tain'i Jesosy daholo sy tsika tehaka faly be. Alléluia. Tain'ny Tompo dia fiainam-bavaka. Famakina teny ataovy akaiky ianao foana. Raha azo atao ilay rariva araka ny fanentana amin'ny pasteur teo dia arao direct. Le manomboka amin'ny valo any toerana, zany hoe manomboka amin'ny folo aty amintsika zany tsy tonga dia pasteur Rodolphe fa sao dia mandefa any ianao hoe pasteur Rodolphe, mbola tsy izy aloha fa mbola misy zavatra misesesy, mbola misy olona hira ao tena tsy azoko verika hoe amfiry zany izy no tafiakatra anao ny toriteny raha sendra moa tsy tafiary tory ianao raha pitso afaka mijery n'ireo diffusion fa tena miangavy raha mba azo atao dia arao le afatra. Amin'ny zomara sitrapon'Andriamanitra dia resaka momba ny teny fikasana 2023 tsika arak'izay omen'Andriamanitra raha alina. Amen. Dia ny sekoly amin'ny semaine ambony efa miverina raha mbola afaka manatrika ianao dia ampitiavana nasananao sy andraisana anao ery amin'ny ambony supérieur Analakely. Teny akaikinao fahasoavan'Andriamanitra miaraka aminao hoe famindrapon'Andriamanitra momba anao hoe tsy rery zany ianao hoe Andriamanitra miaraka aminao hoe Andriamanitra sy ny programany miaraka aminao hoe mety tsy apozonao hoe fa alohan'ny gadona amin'ny faran'ny alina hoe teneno izy mbola malalaka be azon'Andriamanitra hietsehana hoe azon'Andriamanitra hiasana hoe satria misy fo mpisaorana ao anatinao hoe. Amen. Amen. Mbola large be tena mbola ray seconde zany mbola ahafahan'Andriamanitra mietsika sy miasa fo amboary tena iombona amin'ny tompo isaora izy. Misy zavatra tsy takatry ny saina, misy zavatra tsy eken'ny saina, misy zavatra tsy tiana fa zao afadio fisaorana. Raha renao hoe ohatra mbola tsy ampy le fisaorana natao teto fa mety hoe tsy mifantoka ianao na mety hoe any an-trano voatsarona dia mbola tohizy rehefa tonga any an-trano. Fa tsy hoe efa vita tamarenaka dia efa zay zany sitraky ny tompo fa dia ty zany efa raha misy tsy tadidika apatsivin'ny tompo anao any an-trano eny an-dalana to dia averenao amin'ny fisaorana fa mendrika ho azy izany. Amen. Ao ary zareo ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Ataontsika ary le hira le najanoko teo. Tumpunao, avitenao, aviao li tumpunao, tenao, ilai mayerinao, indrutenao, adama vauvau, tenao. Wamemfuninai Jesus Vilarula nini lambanao Ufa uravinale panzaga sotuliza
bonitite izunuamidita Osana Isn't saridite Isn't saridite Isn't saridite Isn't bonitite Isn't bonitite izunuamidita Osana 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 Isn't